Vavy miarabantsika rehetra isatokantrano iray dia faly tafahoana amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao mampita ny fiora-ritsoa atsika rehetra izany efa tamin'ny 10 ora teo zahay no efa teto amin'ny studio fa mandray vaovao maro samihafa dia tsy maintsy mbola mifandinika kely ihany koa ny ekipa rehetrarehetra ahoana no hanomezana fahafapo araka izay tratra ny mpijery ny mpiaino ny mpanaraka ny fandaharana angaretona satria be dia be ianareo no mandefa mampita mandefa fanontaniana ty aminay zany mikasika ny raharam-pirenena fa ety am-panomboana dia anterina ny fisaorana anterina ny fankasitrahana anterina indrindraindrindra ny fahatokisana omenareo anay eto amin'ny ekipan'ny angaredona zany amin'ny ataontsika hoe fitondrana ny vaovao samihafa fitondrana ny famakafakana isan-karazana na kely sy bitika aza izahay dia tsapa sy re amin'ny ako sy ny tamberina samihafa avy amintsika na ireo mifanena aminay eny an-dalana na ireo mandefa hafatra miafina ireo mandany fotoana mihitsy moa miantso ary be dia be ny tsy voaray be dia be ny tsy voavaky izy reny fa dia sosikevitra miampy sosikevitra fanamarehana miampy fanamarehana no mibosesika tonga avy aminay tsararay avy ireo samy maray an'izay daholo izay efatra amin'ny rahalahy avy amin'ny lafy valon'ny nosy hatrany ampitany zareo nivon'ny diaspora dia tsy reraka mihitsy mandefa ny atao hoe fahitana izy ireo ny zava-misy mba reson tahaka an'izao sy tahaka an'izao ka dia isika menakavy reny zany no tolorana ny fisaorana sy ny fankasitrahana ary arapaina sosondray zany tafahoana tafaraka atao anatin'ny fandaharana angaredona amin'ity maraina ny alakamisy 13 novambra ity raha ohatra zany ka izay daty zay no iaingatsika dia ka tsisy ny fiovana dia raha pitso zany ny vokatra vonjomaika amin'ilay fifidianana natao tamin'ny 12 novambra teo izay efa nitondrantsika famakafakana moa zany amin'ny hoe miracle toy ny ahoana na fahagagana tahaka ny ahoana no ataony eo anivon'ny seni zany hafahana manatanteraka an'izany dia rehefa mahita ihany koa ny fivoaka n'ilay ataontsika hoe taremarika mikasika ny tahapahavitrian'ny mpifidy sy ny vaovao samihafa nangonina tamin'ny fotoam-pifidianana tamin'ny toerana maro dia mampametra-panontaniana ihany koa ahoana ny ampitombona nyty tahapahavitriana resahana amin'izao fotoan'izao ty zany hoe zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy hitondrantsika famakafakana satria raha ny fironana zany amin'izao fotoan'izao dia mandeha any amin'ny atao hoe izay drafitra rehetra na fomba rehetra zay nitondran'ny no everiny andriamatoa any Rajoelina sy ny gouvernementantsay Christian hitondranany raharaha politika eto amin'ny firenena zany dia tsy miala amin'izay mihitsy aloha ny zava-misy amintsika amin'ny teny izao kanefa teny tsy efa-tsy efa ny tentsika dia nahitany amin'ny hoe noporofony ny fivoaran'ny tantara zany ny fitakina samihafa sy ny antony nijoroany ireo teo anivon'ny collectif des candidats ary mbola hijoroany izy ireo amin'izao fotoan'izao dia betsaka ianareo no manontany ahoana izy ty dia inona ny toyany dia maka izy tsika dia anahoana ny raha pitso sy raha afaka pitso ahoana ihany ny amin'ireo fitakina nijoroany teo anivon'ny collectif des candidats nisy niova ve zany dia hatramin'ny omaly hariva androany maraina nareo no manontany hoe toa ohatrany efa misy mivadibadika angeny eo anivon'ny collectif des candidats ahoana ny fihetsika ranony reny ino reny nitenen'ny ranony reny sy ny sisa sy ny sisa dia ambara amintsika ny amin'ny hoe tsy maintsy ho resahantsika daholo zany rehetrarehetra zany fa izah ihany koa dia tsy maintsy miezaka tena mijery an'ilay zavatra mitranga ny resaka sy ny atao hoe vaovao samihafa any ambadika rehetra any
dia manome toky atsika ny amin'io amin'ny fotoana hitondrana ny famakafakana sy resahana amin'izany a dia horesahana an'izany eto satria dia tsara tokoa ny mampatsiary rehare mihitsy ho anay eto anivon'ny angaredina ny amin'ny hoe ilay nijoronane ilay antony nanaovana ny fandaharana ane nitondrana ny famakafakana teto amin'ity fandaharantsika ity dia tsotra ny amin'ny hoe itiky ondalanyity zany a dia sehatra tsy maintsy hanovana ny fomba mampanao eto amin'ny firenena niarana hita ny 90 taona daholo ireo teraka tamin'ny taona 90 zay 90 taona amin'izao fotoana izao dia nahitany zany repoblika voalohany zany lehibe nanomboka tao amin'ny repoblika faharoa efa tena voky-taona tao amin'ny repoblika fahatelo ary efa misotro ronono tamin'ity repoblika fahaefatra ity fa ao anatiny zay fivoarany taona zay dia samy nahita ihany koa ny amin'ny hoe misy fomba mampanao politika zay nampembotra ny firenena teto dia zay ny antony nijoronay teto amin'ny fandaharana angaredina rehefa nijoro ray aman-dreny teo anivon'ny collectif des candidats ny amin'ny hoe tena mila manofotsika ny pratika politika eto dia zay le antony nilazana tamintsika zany ny amin'ny hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny mpanao politika na iza eo anivony na avy amin'ny hery politika inona na inona avy eo anivony na ao anatin'ny collectif des candidats zany no tafapetraka ao filoam-pirenena dia tsy maintsy mbola mijoro ny tena manao arofanina zany hoe amin'izay fotoana zay zany dia karazana suivi zany le atao hoe ahoana ny fanatanterahana n'ilay hoe fiovana sy fanovana ny fanarahana sy ny tolomana nanaovana ny fandaharana angaredina zany ny fifampiresahanay efatra amin'ny rahalahy atao anatin'ny fandaharana ary azavaina amintsika zany satria tsy mandehandeha ho azy ny fandaharana tahaka izao fa tena hijerena mihitsy hoe ity kiondalana misy ny firenena ity a dia kiondalana tena ataontsika hoe stratégique ary mety tsy hisy tsony ity kiondalana ity raha ohatra ka tsy tafavoaka zany lay fanovana ny resaka pratika politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia rehefa nivoatra moa ny vaovao nandeha ny vaovao samihafa dia ny zavatra hita zany ny zavatra tsapany dia ny amin'ny hoe be dia be ireo tranga izay toy ny hoe tsy araka izay niheverana azy no nitrangany zany dia ahitana taratra zay ny amin'ny hoe tena mbola mafy ilay ady sy tolona zany atao eto amin'ity firenena ity ametrahana an'ilay ataontsika hoe fenitra heverina fa tokony tena anontaniana ny malagasy mihitsy hoe toy ny ahoana zany demokrasia mety sy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika malagasy zay raha demokrasia ny antsoina azy toy ny ahoana ny vinam-piarahamonina na ny programa izay tokony hoentin'ny filoham-pirenena izay ho avy eo ka tena hoe ahafahana mijery sy tena miaro ny harem-pirenena ahafahana miaro ny vahoaka malagasy ahafahana mametraka ny atao hoe fiainam-piarahamonina izay hitarika any amin'ny firaisan-kina sy ny fihavanana ary ny fampandrosoana toy ny ahoana ny ataontsika hoe fahavononana zay mpitondra ho tonga eo a hikitika sy hanatsara ny lalàna dia ny fampiarana ny lalàna ihany koa zany rehetrarehetra zany lay teboka izay ositsika hoe tsy maintsy hanaovana tena hoe ady foha manaina mihitsy tena mila miady foha manaina mihitsy zany a tsy mila mitazatazana fotsiny avy any ivelany na miainoainy fotsiny eny rehetrarehetra eny fa ny olo-pirenena dia entanina ry ampahafantarina an'izay hoe zay angely antony nijoroana tato anivon'ny fandaharana angaredina dia be dia be tsika no tena manontany anay vokatra zany hoe fa aiza ho aizany misy an'le tolona amin'izao fotoana izao dia ny eo anivon'ny collectif des candidats moa zany reny nanazava tsara ny fomba filazana izy ireo azy ny amin'ny hoe ny tolona dia eny am-pelantanany tsirairay amin'izao fotoana izao eny am-pelantanany ny olo-pirenena ny tolona amin'izao fotoana izao dia ny olo-pirenena rehetra zany no miantrana manoloana ny tantara miantrana manoloana ny adidy sy ny andraikiny miantrana manoloana ny fitiavan'ny zanany ny zafikeliny ny fitiavan'ny taranany ho an'ny olo-pirenena tsirairay miantrana manoloana ny fieritreretany ny amin'ny hoe toy ny ahoana re no hitondrana nyty firenena ity raha pitso raha afaka pitso dia apetraky ny collectif des candidats ho tomponantoka amin'ny hoavin'ny Madagasikara zany ny olo-pirenena tsirairay amintsika amin'ny teny zao mety ho hafahafa zany fomba filazako azy zany fa zay zany nisan'ny fomba tsotra indrindra izay ahafahana nazavana amintsika ny amin'ny hoe tena apetraka ho tompona andraikitra ny olo-pirenena dia misy fiteny zay ny amin'ny hoe tsy misy mangidy toy ny sakay fa rehefa hifanarahany io dia mahavelotsioka ihany dia eo zany mametra-panontaniantsika hoe inona ilay heverin'ny olo-pirenena fa tokony hifanarahana hiantohana no avin'ilay firenena
de ozany eo anivony collectif de candidat hoe izahay de eo ary reny ny fitakena izay nijoroana fa zao tsy afaka mandeha ilalay ady atao eto amin'ny firenena fa tsy maintsy miantrana ny olo-pirenena ka raha mbola atory ny olo-pirenena na mbola mieritreritra fa tsy hanao sakrifisy mieritreritra fa tena hoe mbola tena mety tsy milamina aminay zao dia izay zany le sakay nambaratsika atao hoe mangidy masika zay zany lay mafaitra izay ifanarahana de mety avelontsika ihany fa tsy azonay atao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa ny tsy mamerina amintsika ny ataontsika hoe zava-dehibe ny lokanady lehibe manoloana ny raharaha politika am'izao fotoan'izao de ireny nitranga ny antsointsika hoe fifidianana tereko masaka de tsika menakavy no mahita ny fivoaran'izany fifidianan'izany ny fikirakiranan'izany ny fanarahan-dalàna manodidina an'izany sy ny fandikan-dalàna manodidina an'izany dia atsika rehetra no mijery hoe inona no tokony atao nao anatin'izay dia ireny mandeha ny karazana film eto an-tanàna metram-panotaninany maro moa ahoana ihany le pobasy be lay teny andohan'ny mandro seza teny akaiky ny trano fonenany filohan'ny teny miram-pirenena de mpiasa-panjakana tobily-panjakana ilay netina iza nanalan'le plaky de inona ny tena natao teny ny ankily am'laza fa jiolazy dahalo olon-dratsy izy ireo efa nanafika tam'izao de nanafika tam'izao de misy loharanom-baovao samihafa ihany koa miazakazaka ny amin'ny hoe tsy olon-dratsy reny fa olona nitondra totataratasy ohatran'izao de maketsy ny makeroa de tsika zany mampanao gazety ny andry an'le hoe toy ny ahoana moa zany ny tena fanazavana tsy mitanila raha tahaka an'ireny mantsy tena manahirana satria ny farafahakeliny de ny fijoroan'ny procureur ohatra na ny mpitony mpampanolalalana izay mijery ny zava-misy mitarika ny fanady adina mikasika azy reny de mampametram-panotaniny zany satria tsy hitataratra ny hateviny lay ataontsika hoe hamafy nylay ataontsika hoe tivitra variraraka sy lay herisetra zay nitranga anefa nyzany tamin'ny fampiasana ny fitaovam-piadinana atao amin'ny tany filaminana de hita mihitsy ny amin'ny hoe tena mafy de mafy lay zavatra nitranga izany de andrasantsika moa ny hoe toy ny ahoana nytoen'izany fa tranga maro samihafa no ametrahan'ny olo-pirenena fanontaniana zany am'izao fotoan'izao fa naninona ny tsy nisy azo sambo belona izy reny efa nisy venso ny immobilisation tsy anatsiana an'le fiara aloha mialohan'ny zavatra rehetra de nisy ve ny sommation avy eo de nisy ve ny sommation raha ohatra nisy résistance zany mifampitandremana raha ohatra ka nanohatra be de be mifanontaniana mipetraka iza no nanolo n'lay plaque le tomobile zany rehetrarehetra zany ny fanazavana mipoitra zany zao momba niny raha teny andohan'ny mandro seziny de izay nambara ny source avy amin'ny gendarmerie-pirenena amin'ny hoe olon-dratsy reo mpanafika nanao opération fa akilan'izay ihany koa ny eo anivoniny stata izay mitondra fanazavana ny amin'ny hoe tale teo aloha fiara efa nasaina naveriny lay fiara izay nentina tam'izany tsika moa maly teto nametram-panontaniana hoe ahoana ty fiara amina miliary ty zay hoentina jiolahy hoe hanao opération fa opération tetina hatramin'ny ohatrinona ny vola etreretina am'izany fa de mivoaka tsikelikely ny information fa rehefa dinihana le izy de misy tranga maro samihafa na fanontaniana be de be zany manamafy ny aya ny amin'ny hoe tena tsy zavatra moramora tian'seo ty tsy zavatra azo tsotsorina fotsiny itian'seo teny andohan'ny mandro seza ity rehefa maheno ianao ny amin'ny hoe de efa niasa tao am'izao de mpanolo-tsaina tao am'izao de chargé d'affaires tao am'izao de olona akaiky ny olona tahaka an'izao sy zao sy zao de fatale tahaka an'izao sy ny sisa hitanao hoe tsy olo-kolopona daholo zany voatonontonina rehetrarehetra zany inona ary ny zava-mitranga de nitotataratasy tahaka an'izao de ozytsika hoe ny farafahakeliny tahaka izay hita amin'ny tanotan-dalàna rehetrarehetra dia ny fisiny ny fitondrana ny pirofo samihafa sy ny atao fijorony eo anivon'ny fitsarana mitondra fanazavana sy manao ny fanady adina mikasika an'izany satria hatram'izao dia toy ny hoe ny maty ve ny tsy miteny de mety ho vitavita am'izao ve fa ny farafakely nandrasana de hoe tena mba misy fanazavana mangarary zany ary misy fanadihadiana ihany koa mandeha ao anatiny zany rehetrarehetra zany satria be de be ny vaovao zay mivoaka ny amin'ny hoe tena
élimination iny natao iny fa tsy hoe fisamborona tsotra fotsiny de tsika zany hoe mampanao gazety ny amin'ny hoe hatraizany fahamarinany zany hatraizany fahadisoany zany mifamatotra amin'ny anaran'olona mpanao politika maro samihafa ihany koa ny vaovao samihafa mivoaka miporitsaketsy miporitsakeroa de miezaka zany tsika manangona ny atsipriany zany moa fa de hoe tsy maintsy ataotsika ao anatin'ny fitandremana tsara ihany koa zany satria ataoana fa zay aloha zany no ataotsika hoe tsy maintsy fampitaizana ataotsika eto na de ozy ary nareo mpijery tokony mitrifana rangana reo enikaja faniry ary fidy seratolo janary fa maninonareo tonga ranga de mandandao mitrifana de mitrifana tianareo tenenina io zany tonga hoe tonga de fa teniteneno apaopaapay rehetrarehetra any tsy omenatsiny akory nareo raha miteneny zany fa ao anatin'lay atao tsika hoe fifampitaizany fa ao anatin'lay fanaovana ny asa fanaovana gazety zay tena mila arovana be ihany koa amin'ny vanim-potoana sarotra tahaka an'izao dia mitandrina tsara foana ihany zany zay kanefa mampatsiahy satria zay no anjara andraikitra ny amin'ny hoe tsy tokony ho andalondalo fotsiny reny tsy tokony ho vitavita fotsiny reny fa misy raha zay tsy maintsy tokony fatarina soresahana dia fakomaly iny no nitranga dia ao anatin'ny atao hoe fanangonam-baovao sy ny fanadihadiana zany mpanao gazety de ho resahantsika ihany ny fivoarana zany rehetrarehetra izany de namoaka fanambarana ihany koa teo anivon'ny collectif des candidats fakomaly omaly moa no nahitantsika azy fa efa omaly tao rena fandarana agaretona mikasika ny fivoaran'ny vaovao samihafa amin'ity resaka fifidianany ity de mametra-panontaniana tsika zany satria ozy resahantsika eo le izy ny amin'ny hoe fa toy ny ahoana ary ny eritreritsy ny eo anivon'ny collectif des candidats fa ny razafy manantany hoe ampy ve no mamoaka fanambarana io zany le nitenentsika momba n'lay CSS nitenitsika teto de ohatra nisy mibe de ary tsika tamin'izay hoe aza ataonareo an'izany CSS fa nitenitsika hoe raha misy aloha zany ny champion amin'ny fanaovana fanambarana de tsisy maharesy ny CSS na ny syndicat ny mpampianatra pikaroka fa ao anatin'ny ray volana ao anatin'ny volana 10 fito valo ny fanambarana zay natao fa ny CSS rehefa avy eo jerentsika tsara ny zavatra nanjo azy fa tena olona manany maizy azy manam-pahaizana faratapony amin'ny resaka fifehezana amin'ny matematika zany professeur Samy Grégoire zany fa dia omaly ariva de nijanona tany amin'ny mpitandro filaminana tany de inona ho isika no enona azy de satria hoe nandefa taratasy manainga ny sehatra samihafa sampandraharaha-panjakana ireo iverina fa nanao fianianana tsombany aty sy ny aroa hatrany amin'ny folo alin-da hoe nandefa taratasy manainga azy ireo andray andraikitra de hoe zay zany no hoe mifanaraka amin'ilay fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena ny azonana azy fa mampitsangam-boly foana no hoe tena mpampianatra pikaroka ihany koa ny enona noho ny hoe resaka hoe aiahina amin'ny resaka hoe fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena de fiandrianam-pirenena toy ny ahoana moa zany fa de nanao fanambarana hatramin'izay nataon'ny CSS de fanambarana de mijanona eo de nefa rany de fampiatsoana tahaka an'ireny de mametra-panontaniana ianao hoe ampy ve mitahaka an'izany de nanao fanambarana koa ny collectif des candidats de zahay mpanao gazety koa de manontany ny collectif des candidats hoe fanambarana de ahoana de inona de tahaka ny ahoana ny olo-pirenena zany zao mitady ary zay le iresahantsika sy fakafakatsika mahitsy zay moa mahampanao gazety atsika fa ny razafy manantany mitady ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny fijoroanareo amin'le fitakina nanomboana ny tolona zay no ny fanarahana tamin'ny olo-pirenena maro samihafa de ahoana sy ahoana ny fomba hampandresena an'izany tolona izany ozy ny olo-pirenena fanontaniana mandeha mankany amin'ny collectif des candidats zany zany fanontaniana zany de apetrakitsika moa zany zay fanontaniana zay fa mbola constat aloha no any anatin'le fanambarany collectif des candidats zany manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana zao de asa inona no mety otoin'izany rehetrarehetra zany ny ady sytolona amin'le fifidianana zay noterena tamin'iny 9 novambra iny zany amin'izao fotoana zao dia hita amina front anakiroa vavahady anakiroa zany io fanambarantsika io hoe ny ataon'ny collectif des candidats manatitranitra sy mamerimberina nyreo ataontsika hoe tsy fanarahan-dalàna maro samihafa tamin'ny fanatanterana le fifidianana talohany nanaovana n'le fifidianana aloha nanomboka tany amin'ny lisy-pifidianana tany amin'ireo mpikarakarany fifidianana tany amin'ny gouvernement mitondra ny firenena amin'ny fotoam-pifidianana de efa natsidiky ny collectif des candidats hoe tsy ara-dalàna mitanila tsy azo atokisana sy ny sisa
de nisy taratasy nalefa tany amin'ny parlement européenne nalefa ny olom-boafidy de ny collectif de candidat dia nateto vohitra sy tanàna maro nanao diabe ary tena ny porofony vahoaka malagasy ny ara-dita amin'ny collectif de candidat ny amin'ny hoe izahay de manohana an'ireo fitakinana ataonareo ireo satria maro ny mahitany amin'ny hoe rariny loatra raha ohatra ka fifidianana madio no ifaninanana zany zay zany le izy de am'izao fotoana zao zany mitoy ny amin'ny hoe efa tolom-bahoaka izy ty fa tsy tolon'ny collectif de candidat irery itsony fa ny olona dia mitady repera hoe ahoana zany zay le mahatolom-bahoaka azy zay de ny fanetanana sy ny fanazavanana zany no andrasana amin'ireo nivon'ny collectif de candidat na efa fantatra azany amin'ny hoe efa maro lafy any retraretrany ny olo-pirenena mieritreritra ny amin'ny hoe de mila mijoro manao fitakina satria ty misy zavatra tsy mety ty misy zavatra tsy mety zao ny zavatra tsy mandeha raha ny vaovao voarainay moa momba ny resaka fifidianana ny bordel samy hafa elana tsina amin'le fomba fiteny ny bordel amin'ny fikirakirana ny resa-pifidianana tamin'ity indray mandeha ty ny information voarainay mpanao gazety de efa tena hoe tsy tambo isainy zany fa tahaka ny information rehetrarehetra zany resantsika zany any anatin'ny fahampahalalam-baovao hitatsika zany amin'ny sehatra samihafa fa ny resa-pifidianana de tsy serasera ohatran'izao ny hoe rehefa teneninay eto de misy zavatra miova fa resaka fitsarana io resaka fahamatorany fikirakirana fifidianana io resaka fijoroana tsy anaiky mitsirariny sy ny tsy anaiky ny alabato sy ny sisy io zany hoe tsy miankina aminay na famakafakana atao fa miankina am'le olona nandeha ny fidy de mahatsapa hoe lasa tsisy dika le fandraisany anjara ny fidy miankina am'le olona zay nisafidy ny tsy fidy kanefa dia mahitany amin'ny hoe atao toy ny atsinitsinina izy ireo na maro nisy aza no nisafidy ny tsy fidy izay efa faneho-kevitra ihany ko manoloana ny tsy fankasitrana ny fikarakarana ny fifidianana ary tsy manaisotra ny mahamalagasy tompona andraikitra anao ilay hoe tsy fandanana amin'ny fidy tsy manala ny zonao zany satria zonao mihitsy ny tsy mifidy rehefa hitanao ny amin'ny hoe safidy anaporofoko ny tsy fankasitrahako ny fikarakarana fifidianana tsy fandanana amin'ny fidy zany rehetrarehetra zany ny atevitra fa tsy maintsy misy raha-pitsarana miaingy de ozy alay désiré Rassamba nyteto maly hoe dia hoeritsika miaraka amin'ny candidat siteny zany ny porofo samy hafa manodidina an'izany de reny amin'ny hoe ana fanambarana goavambe ny candidat siteny Randrena Soloneko atoato de andrasatsika moa zany fa io le hoe atoato rovina raha pitso ilay daty hoe amoana le voka-pifidianana vonjy-maika zany eninandro ao arenan'izay de efa manambana ny amoaka voka-pifidianana ofisialy ihany koa fitsarana avy momba ny lalam-panorenana de asa anao ahoana tsy ahoana ny aotoyan'lay raha-pirenena zany manoloana n'izany rehetra izany sary isan'ny nisongadina omaly ary izy ty moa zany ataotsika hoe sady tsy maintsy resahana satria ao anatin'ny actualité kanefa ataotsika ihany koa eo amin'ny fanajana ny soatoavina sy ny atao hoe fanajana mbola mahamboatra ny nofo mangatsika ny tompoko vavy ny nidonia zany ny fahatongavany ireo candidat anakiroa zay raha ny filarana voakanseny zao de hoe faharoa sy fahatelo amin'ny voka-pifidianana izay tsy eken'ny rehetra moa zany am'izao fotoana zao saingy vokatry ny fifidianana natao tamin'ny 9 novambra teo dia ny candidat siteny Randrena Soloneko sy ny candidat Marc Ravalomanana izay nijoro nitondra ny fankahirezana zany teo anivon'ny fianakaviany tompoko vavy ny nidonia omaly tany Anosobe tany dia misy ny faneho-kevitra ve manodidina an'izany ho hitantsika eo rehefa aveo zany vaovao samihafa momba izany fa ilay taratry ny fihavanana sy ny firaisan-kina ho resantsika eo iny fa manodidina an'izay ny zanaka nateraky ny mpanjaka vavy ny Saleky dia nahintsy mihitsy omaly ary alefantsika ihany koa le vidéo zany satria tafiditra ao anatin'ny actualité zany nilazany amin'ny hoe tsy mila orange fady orange nilaza mahitsy ny amin'ny hoe tsy mila ny fanjakana misehoseho midikiditra ao amin'ilay fikarakarana fanomeza moninahitra farany fikarakarana ny reny niteraka azy ireo asa raha tsapatsika ny amin'ny hoe ovina no nisy tranga tahaka an'izany hoe atraizany mety ho efa tena alalan'ny alahelo
ny lonilony ny atezerana manoloana ny zavatra nitranga ary zay le antontenenantsika mantsy teto tsy maintsy vakavakatsika foana hoe io tsy vitany hoe aleo tsy resahana politika efa nodimandry mba handrem-piadanana ny fanahany fa omaly de nahita mihitsy sika any aminy hoe ajaitsika zany fanokevitra rehetra zany fa ny zanany mihitsy izay naterany manoloana ny zava-misy sy ny adirin'lay atao hoe tambesatra sy vezatra manodidina ny fahalasana ny reny niteraka azy ireo no nahitany hoe tsy mety kosa tsy mety aminay raha ohatra ka misy volomboasary tonga ao sy ny sisa de ozytsika hoe misy zavatra tsy maintsy resahany zany ao anatin'ny fanajana ny ataotsika hoe soatoaviny fa actualité zany misy dika lehibe zany ary azo hitarafana ny raharaha misy eto amin'ny firenena am'izao fotaon'izao ihany ko ny tahaka an'izany fa de ho ampitaitsika moa zany amin'ity androany ity ny fivoarany fotoam-panajana ny fiondrehana ny fiaraha-miory sy ny fivoarany vaovao samihafa avy any anosy be zany amin'ity androany ity mikasika izany vaovao rehetra izany de misy am'izao fotoan'izao ny fanerena ny chef district sy ny préfet anao listra n'ireo ny fidy betsaka ny filoha am'izao ny candidat Andry Rajoelina zany ary manana ilay carte fa hozaraina kit solaire zany mandeha zany zay am'izao fotoana io zany ndrasantsika hoe misy le jirojiro kely iny le jirojiro kely iny zay hoe hozaraina zany isy moa ny teny hoe jironako fiompiana poulet de chair sy ny sisa fa de hoe malaina ary nisy ny akapeo fa tsy ara-dalàna zany ary hiteraka problème ny anivon'ny district sy ny préfet zany am'izao fotoan'izao manoloana fivoarana raha-pirenena de misy ihany keo anefa kilan'izay raha ny vaovao ray avy amina solombavam-bahoaka no loharanom-baovao atsika tsy ho teneniko hoe solombavam-bahoaka izy fa solombavam-bahoaka manana ny maha izy azy ihany koa de hoe ho terena sy fokotany anao ny listra rehefa tsy anao ny préfet sy ny chef district de raha onana tsy anao ihany koa zany rehetrarehetra zany manahirana ny mieritreritra an'izany am'izao fotoan'izao hoe tena ampiasaina zany ny ratsa-panjakana teknisianina amin'ny hoe tena angony manaovanareo lista n'ireo ny fidy betsaka amin'ny président izareo ny tena ny fidy de ijereo ireo manana an'le carte fa de ho zaraina an'le kit solaire zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay de misy any zany any tsefatsefany any amin'le zany ange tsy ara-dalàny raha izara zavatra ny tsy mety ene zany satria chef district sy ny préfet ene tsy piasany antoko politika tsy piasany vovonana politika anankiray ary tsy piasany candidat anankiray ane zany atao hoe chef district sy préfet zany de mandeha moa zany ny adevitra am'izao fotoan'izao satria misy migrogne ihany zany any fa de hoe rehefa tsy anao nareo de ho ataonay sariny aty amin'ny ataon'ny se fokotany sy ny sisa rehetrarehetra zany de tondraitsika ihany ny famakafakany manodidina an'izany satria na tiana zany na tsy tiana dia tsy maintsy zany tsika mijery ny atao hoe vaovao samihafa manodidina an'izany dia alaminy eo zany ny rehetrarehetra be de be ny vaovao zay alefanareo aty aminay de maniry nareo resao hoe ny tahaka an'izao de ampitao hoe ny tahaka an'izao zany ary de tsy maintsy ho resahantsika eo ny antsiprian'izay misy vaovao samihafa raha ohatra fa nirazafy manantany zany efa afaka maneo tsika n'lay faniry mbola tsy eo efa teo izy teo fa nivoaka kely any de iresaka tsika momba n'lay ataotsika hoe ambiance amin'ny ankapobeny zany am'izao fotaon'izao misy fanambarana nataon'ny collectif de candidat na mana technicien mety efa voaraitsika ve lay taratasy navoakan'ny collectif de candidat fakomaly mety efa nampitain'ny CEO ve na ifanizy mbola tsy any ok ary nasoara fa okaroako hoe asola fa mbola vaokaroako ao anatin'izay fa ny ambiance zany am'izao fotoan'izao zay atao hoe tena mamaritra ny raharaha eto amin'ny firenena dia ilay azakazaka tery vaimanta zay atao irsona amin'ny hoe toy ny ahoana ny ampiakarana arak'izay tratra
ny taux de participation zany am'izao fotoana zao dia ilay ataotsika mihitsy hoe tery isan-karazany re any ambadika rehetrarehetra any ampitan'le fanambarana ataony teo anivon'ny collectif de candidats zany tsika dia andefan'izay amin'ny namana zany rehefa avy eo iza no mety andefasana azy dia ho alefako any de ho resahana misy nareo zany mandefa am'izao fotoana mba resao lay fanambarana nataon'ny candidat paraina Augustine de ho avy mihitsy tsika iresaka an'iny tsika rehefa avy eo satria everina fa zava-dehibe zany fa misy an'ity fanambarana nataony teo anivon'ny collectif de candidats ity zany aloha ezahantsika ho resahana ihany koa ary ezahana ho ampitaina amitsika zany ho amin'ny androany ty zany lay fanambarana izay alefa amitsika efa lasany le izy zandry efa lasany asa mety efa voarainareo ve ilay fanambarana collectif de candidats ie misy an'ny fanambarana samy hafa io mantsy la le manahirana izay eto mifandarana angaredona de ampahatsahivina atsika fa izahay de mijoro miaro ary tena atao hoe tena mipetraka amin'ireo atao hoe antony zay nitakina fifidianana madio teto am'ty fireneny ty mba hampisy filaminana dia mizotra-pifidianana rehetra zany na izaho aiza mizotra-pifidianana anatin'ny meloa natao anatin'le zotra-pifidianana iny na aty arina de tsy miovy zay ny amin'ny hoe tsy hafa-mialitsika amin'ny tsy maintsy ampanarahan-dalàna ny rehetra namana teknisianina efa vita ao ve dia tahaka an'izao ny fanambarana zany zay navoaka ny teo anivon'ny collectif de candidats ary resantsika satria mamerina na mampatsiahy ty fanambarana ty an'ireo antony nijoroana atrambo voalohany fifidianana madio candidat manara-dalàna tsy fitanilanany ny mpikarakara fifidianana gouvernement tany tsy mitanela reo le teboka efatra izay nijoroana zany atrambo voalohany dia hitatsika atao anatin'ity fanambarana ty fanambarana amin'ny teny frantsay izy ty fa ezahako adika mivantana amin'ny teny malagasy eo zany raha vantany voavoaka ny namana teknisianina eo amin'ny fotoana rehetra de tonga de ho adika atsika amin'ny teny malagasy ataotsika traduction mivantana eto mba ho azon'ny rehetrarehetra zany reto zany ilay manao ny fanambarana hitatsika amin'ny sary reo zany izy reo ny team ny HGM ny MTS ny MMM ny tsara tahafina ihany keo zany ny FMI malagasy ny FTT ny APM ny ARB ny Anny Kristia ary ny PSD zany zay manao azy ty taratasy le daty oviny ty namana jerakeo le daty taratasy nalefa izy ay mbola tsy fanambarana ty fa taratasy nalefa an'le collectif de 11 candidats zany tany amin'ny commission européenne zany hoe misolo tena ny vondrony européenne eto amitsika azo jerena ve le daty nanaovana soni azy ka fa tsy le daty hita eo zany le daty any amin'ny farany indrindra zay daty zay anaky telo le izy telo le fanambarana tapany voalohany fotsiny eo de jerentsika hoe ovina nanaovana an'ilay fanambarana zany ny daty ny fanambarana namana dia ilay daty ary akaikin'ilay ary am'le farany ary zany de ho avoaka atsika eo izy reny satria zany mitoy ny tatitra taorinany nataon'ny solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana zany momba le hoe azakazaka nataon'ny anaky telo le izy ka telo le izy telo le lasandry tena enjana be zany anaky telo no nalefako any nasondray ary loha verenako alefa ndray de mbola tsy voaray ihany ve ny daty zany dia ny faharoapolo ny volana novambra 13 sy 14 zany
dia avoakatsika mifandimby am'izay namana technician satria adikatsika zany taratasy narefa ny collectif des candidats izy ty tany amin'ny Joseph Borrell zany filoha lefitry ny commission européenne au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Izy ty zany dia tatitra lefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vaovao avy amin'ny collectif dia izahantsika ampitaina zany ny antsipreny azontsika avoaka am'izay namana technicien satria anao an'le traduction io mba ahafahan'ny olona mahita azy tsara zany ny mpanaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sy ny sisa zany ao ve eny ary ity zany lay taratasy dia azavaina amitsika zany lay izy ny vondrin'ny candidat raiky ambin'ny folo manoratra mandefa an'ity taratasy ty zany vondrin'ny candidat raiky ambin'ny folo teto Madagasikara mandefa an'ity taratasy ty any amin'ny filoha lefitry ny vondrina européenne zany izay solo tena ambony vondrina européenne misahana ny raharaham-bahiny sy ny politika mpiarovana zany dia manoratra eo zany izy ireo ndre mato solo tena ambony ny fifidianana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara zay natao ny 9 novambra teo daty nofarita ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zay zany no fanombohana an'ilay taratasy tsy nisy ny fotoana ho izy ireo na ny gouvernemanta vonjomaika na ny filohan'ny Sénat zay sady misahana ny fahefanam-panatanteraka ka nanekeny izy ireo zany fifampiresahana non accepter le dialogue proposé ka nanekeny izy tsy nisy ny fotoana ka nanekeny izy ireo fifampiresahana zay natolotra notariany na nokatsahany ireo candidat folo amin'ny raiky ambin'ny folo zay mivory miona ao anatin'ny mivondrona ao anatin'ny collectif zay nitaky ny amin'ny hoe mba hisin'ny dingana amin'ny fifidianana zany processus électoral hanaja ny lalam-panorenana ao anatin'ny atao hoe fifidianana madio eken'ny rehetra mangarara mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena de tao anatiny zany fifampiresahana zany ny takinany amin'ny hoe koa satria ireo condition rehetrarehetra reo zany rehefa petra rehetrarehetra reo dia tsy feno dia nitaky ny fanemorana zany fifidianana zany ny collectif des candidats zany hoe ny paragraphe voalohany zany de nilazany reto reo collectif des candidats ny amin'ny hoe tsy nisy mihitsy fotoana ka ny enony ny gouvernemanta sy ny mpitondra am'izao fotoana zao ny fitakin'izy ireo mba azahoana an'izany fifidianana madio mangarahara ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena zany tsy feno ny fepetra ho izy ireo ary tsy nekena ilay hoe fanemorana ny daty izay nitakin'izy ireo de mitohitsika depuis sa formation en septembre 2023 hatramin'ny nijorony tamin'ny volana septembre 2024 ny vondrin'ny candidat dia tsy nitsahatra ny nanaitra ireo solo tena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mpiara-mambonatoka ny Madagasikara amin'ireo tranga maro samihafa fioara-pefy izay nataony ny mpitondra am'izao fotoana izao izay hita amin'ny fikarakarana fioara-pefy trandikan-dalàna na multiple dérive hita amin'ny fikarakarana sy ny fampiarana ny dingana irsona amin'ny fifidianana no zany ny crise politika misy crise politika mavesatra zany hitranga eto amin'ny firenena dia tsy maintsy hiteraka fifidianana izay efa hita mialoha zany fa voakirakira mialoha tsy marina ary isina fandikan-dalàna samihafa au vu au su de tous izay rahany rehetra mahita tsy fahatombanana maro samihafa izay rahany rehetra mahita ary
noho zany dia natao mifanohitra amin'ny fijoroan'ireo maronisa sy ny hevitry ny maronisa amin'ny vahoaka malagasy zany. De nateo aza hozy ty fanambarana ty, ny fanambarana mavesatra zany, hoy ty taratasy ny soratany collectif candidat ty, nateo azy ireo fanambarana samihafa izay manana ny lanjany, nataon'ireo sehatra samihafa sy ireo solotena isan-karazany avy amin'ny sehatra raisam-pirenena, de tsy ampy ny teny nataon'izy ireo mba handresen-dahatra ny mpitondra ampijanona ny ty resaka fifidianana course folle vers un scrutin izay efa fantatra mialoha ny vokatra izay ho ateraka zany zany a, fa ahitana taratra ny olana samihafa izay efa voaresaka etsy ambony zany. De jerentsika ihany le fanambarana manaraka fa atsika manazava tsara ny paragraphe farany eo na mana teknisianina mba hitantsika ny toyany zany satria misy mifamatotra mantsy a de misy fehezanteny tsy azotsika dika mamparimao. Aiza le manaraka? Noho izany manoloana izany rehetra izany a, ny ireo mpanaramaso teto toerana napetraka ireo sehatra raisam-pirenena toy ny SADC, ny vondrona afrikana, ny COMESA, ny OIF, ny international libéral, ary ireo solotena samihafa avy amin'ny fiarahamony pirenena dia naneo tamin'ny fomba maro samihafa saingy mifanaraka sy mifameno sous des formes diverses mais convergentes ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo ny resahana ireo fandikan-dalàna mankadiry tao anatin'ny fizotran'iny fifidianan'iny sy ny fikarakarana zany fandrotsaham-bato zany, déroulement du procès électoral et organisation du scrutin. Naseho an'izy ireo ny ayan'izy ireo lalipaka ny amin'ny hisiny crise politika vao maika havesatra kokoa sy mafimafy kokoa, zay neken'izy ireo ny fisiny zany crise zany, ary ny antsony reo amin'ny sehatra raisam-pirenena miaraka amin'ny fiarahamonina civile sy ny sisa ireo fifampiresahana amin'ireo sehatra rehetra izay voakasiky ty resaka fifidianany ty, manohana noho zany ny fitakina fototra izay nataon'ireo teo anivony collectif ny joroany ny candidat. Na izany aza ny mpitondra dia nanohy nanda ny amin'ny hoe fisin'ny crise eto, ary dia tsy nanaiky mihitsy ny fifampiresahana na dia ataotsika aza hoe lasa manafosafy no mety hisin'ny hatezeram-bahoaka tsy voafy aza izany fiziriziriny zany, fa de zay zany a no ambarany eo anivony collectif de candidat amty taratasy ty hoe tena tsy nanaiky, ary ny raha rehetra nahita ihany ko moa zany a ny amin'ny hoe tsy misy crise eto sy ny hoe tsy fanaikena zay fifampiresahana zay. De tamin'ny fotoana nanoratana anty taratasy ty tamin'ny 20 novambra de milaza izy ireo ny amin'ny andro vitsivitsy sisa mialoha ny fanambarana filazana fa fanambarana vokatra vonjomaika ny 20 novambra izay efa fantatra sahady ny vokatra am'izany dia ny fahazahoana antoka fampandanina amin'ny fiodinana voalohany ny filoha teo aloha izay nahazo tombony tamin'ny fahananana n'ireo moyens samihafa na ara-materialy na ara-bola avy amin'ny fanjakana zany izay tsy nitovizany tamin'ireo mpifaninana taminy, na de hita aza fa tena ambany de ambany ny taham-pandraisana anjara dia miariary fa nabontsy ny CENI, même s'il reste très faible le taux de participation pourtant grossi par la CENI, ary ny vokatra miainga tonga avy any ambany vohitra izay ahitana vahoaka maro de maro ary mora kirakiraina atao am'izay anaovana azy, saingy tsy hitan'ireo mpanaramaso avy amin'ny sehatra raisam-pirenena, tsy azo amarinina ary mazava ho azy ahitana aya maro samihafa. De rehefa nandeha ny tantara zany a manoloana zava-misy a raka ny voasoratra anatin'ity taratasy ty a dia tsapasita ny fisin'ny tsy fahatomombanana enjana de enjana
fandika-dalàna samihafa zany tsy fahamarinana amin'ny fanisam-bato lay décompte sy ny taremarika izay navoaka ny CNI izay ananany nay proof hoy any eo anivon'ny collectivité candidat. No zany de fotoana kely sisa no ananana mialohany hoe ho apetraka amin'ny kery ho terena ankery ho apetraky ny mpitondra am'izao fotoana zao ankery ny voka-pifidianana zay falsifié moa zany ny ilazany azy ato et truqué zany hoe sady efa voahodikodina no tsy araka ny fahamarinana zany voka-pifidianana izany. Il n'est que de voir le déploiement des forces de l'ordre dans la capitale et la décision d'y imposer un couvre-feu. Proof hoentin'ny eo anivon'ny collectivité candidat manao anivony moa zany ny amin'ny filazana izy ireo fa hoe tena ho apetraka amin'ny kery ho atao antery ny fametrahana ny voka-pifidianana zay ho tononony eo dia ny fahitana an'ireo lay mpitandro filaminana ampiasaina eto Antananarivo sy ny fikasana ametraka couvre-feu zany tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina de tsapany vahoaka mihitsy ny lonilony sy ny likiliky ateraky zany hoe ty fanambarana taratasy alefa eo ny vondrona Europianina ity zany satria dia tsapany vahoaka tsara mihitsy ny amin'ny hoe ao arinan'ny fiazonana amin'ny fomba rehetra ny fitondrana am'izao fotoana zao ny fahefana ametrahana indray ny ekipa teo aloha iverina hitondra ny firenena dia hitoy ny fitantanana tsy mahomby ce profil la poursuite d'une gouvernance défaillante izay miazona ny firenena ao anatin'ny fahantrahana izay tsy azo ekena raha toka ankilan'izay de misy vitsy anisa izay mifampiaro mifameno zany mifampiaro une minorité d'individus organisés en véritable mafia zay misy fandaminana olombitsy zany a zay mipetraka sy mifampiaro toy ny mafia ary mifehy ny arem-pirenena ho amin'ny tombotsoan'izy ireo. Zay zany ty fanazavana ny collectivité candidat. Ny mpitarika politika rehetra tompony andraikitra dia manana andraikitra hamaly ny filan'ny vahoaka ao amin'ny firenena ary miroso sy manaiky ny amin'ny hoe hanao ny fomba hanatsarana ny fiainam-bahoaka amin'ny lafiny ara-materialy, ny lafiny ara-pahasalamana, ny lafiny ara-kolotsaina ary ny fanatanterahana ny zony. Izany no antony ijoroan'ny collectivité candidat manohy ny tolona ataon'izy ireo mba ametrahana ny rindran-damina araka ny lalam-pandroenana eto Madagasikara ary indrindra iarovana ny zony ny vahoaka malagasy hifidy ankahalalana ny solitena sy ny mpitondra azy ireo. De ho ataonay ao anatin'ny iarahana amin'ireo rehetra zay mizarana zany antom-pijoroan'ny collectif zany fitakiany zany ary ataonay miaraka amin'ireo rehetra zay hitondra ny fahaiza-manaony sy ny faharesen-dahatrany mba hirosoana am'izany ka isan'ny anoanana ny ezaka ataon'ny vovonana tarendra Ramatoa Kristina Razanamahasoa lohany anteny miaram-pirenena izay nijoro nanavitra ny fahamendrehan'ny androm-panjakana tamin'ny fotoana izay tena iaina ny firenena malagasy am'izao fotoana zao a krizy lalina be zany a makadiry eo am'ireo androm-panjakana samihafa. Ny pejy ray farany namana teknisianina io zany la pejy faharoa zany ao anatin'ilay taratasy nalefa ny collectivité candidat zany a dia ty hitatsika ity indray ny pejy iray fahatelo izay mamintina an'izany. Tena izahako tena adika amitsika mihitsy zany satria ho azavaintsika eo moa hoe nahoana no resahana zany amin'ny taratasy tahaka izao. Ho ataonay am-pilaminana zany fitakiany zany na de manosika anay any anatin'ny fomba fitakiana amin'ny endriny hafa aza ireo ankilany zany dia ho tanterahanay zany
amin'ny herinay rehetra araka ity taratasy nosoratana ity zany. Tsy amany olana misy am'izao fotoana zao mihitsy ny fanaovana fanahinina tsy anaiky ny fisian'ny crise. Araka ity voasoratra eto, nous ne résoudrons pas la crise actuelle en feignant de l'ignorer. Fanaovana fanahinina tsy anaiky ny fisian'ny crise, tsy ahitan'ny crise de tsy ama mihitsy ny crise. Oui, ny niveau collectif des candidats. Dia mitodika any amin'ny vondrona européenne izy reo mba ahitany vondrona européenne ny fomba mahitsy izy tsy mitanila ijerena ny zava-misy ankehitriny eto Madagasikara ary ny ahafantarany setra iraisam-pirenena ny fahamarinany ny antom-pijoroana tsy ny fanazavana entin'ny au niveau collectif des candidats miaraka amin'ny malagasy maro anisa zany ary atao zany mba hisiny ny fahafahana mamerina Madagasikara ao anatin'ny rindrina amin'ny araka ny lalam-panorenana sy ny ara-dalàna. De jerentsika le manao soni rehetrarehetra 20 novambra zany nanotrana an'ity taratasy ity namana teknisianina fa reo daholo ny candidat rehetra manao soni Ajo Andrenena Arvelo, Era Jonar Mapianina, Marc Ravalomanana, Roland Ratsiraka, Paraina Auguste, Razafitsandrofa Jean Brunel, Ratsetson Jean-Jacques, Robel Nandry, sy teny raha Andriana Soloneko ary tahina Razafinjoelina zany manao an'izay taratasy samy hafa izay ho amin'ny androany. Dia be dia be zany ny vaovao sy ny famakafakana moa azontsika entina zany fa isan'ny atao hoe nozaraina sy nentina tamintsika iny taratasy nalefa teny anivony vondrona européenne iny dia ho jereko iny Jibril. Miarabanao Sokobe Arfidy Ramanandray. Miarabanao namana Inkadra Rakotomanatso. Miarabany namana Faniry Ramanatany ary miarabantsika Menakavy tratran'ity androany ity indray. Miarabantsika ary manasantsika koa anatrika hanaraka anjoy ny famakafakana ny fandefasa fampitam-baovao ary ny fanehoana faneho-kevitra zay hoentin'ny vahiny ifandimbeo rehefa avy eo toy ny mahazatra. Tsitsatsitsatsiaritra angambana amin'ny Inkadra Rakotomanatso no ilazako fotsiny hoe andigana kely ndraimbavana indray mitelona ozy izy ny fiteny any ambanivohitra ihany rehefa mba mangataka paraka zay mba omeo kely ndraimbava kely ihany tsy de be da be fa hoe ny rahantsika nahita zao iny taratasy nareva tany amin'ny vondrona européenne iny izay ho resahantsika lalindalina mihitsy ao anatin'ity famakafakana ity namina Inkadra ary tsy ho vitantsika androany fotsiny io fa tsy maintsy mbola mena andray dimarina ihany koa raha pitso ravaka pitso satria mafy zavatra be da be nanodidina ny tontolon'ny fifidianana sy izay mety ho hetsika sy ny zavatra mbola tokony ataondreo candidat reo ny zavatra nambara teo tapitra voalaza tao avokoa ny pitsopitsony tamin'ny tsy fetezana ny pitsopitsony tamin'ny tsy fanarahan-dalàna ary ny pitsopitsony tamin'ny fanaovana fitondrana anditra an'le raharam-pirenena teto Madagasikara zany namana Inkadra Rakotomanatso fa le hoe ataoko hoe mba mena kely ndraimbava de hoe raha nahita le soni ty tsika namana Inkadra Rakotomanatso de 250 soni tao, c'est-à-dire ce qui veut dire 11 candidats. Tsy candidat vaovao nitsofoka tao, nisy candidat vaovao niala tao fa les 11 candidats depuis le début il nanoratra niary nanao soni niary nanaiky tsy mantsy dika nisy natenina amin'ny Inkadra Rakotomanatso miara-miaiky ny voalaza ny ty taratasy alefa nahay aty aminareo ty izahay zay dikaniny namana Inkadra fa izao namana Inkadra Rakotomanatso reo lesony reo aloha andeke elaela mihitsy de mba hitan'ny olona eo tsotriny ahoana mifadehany tao de raha ny olona rehetrarehetra mahita mihitsy izy io zao matsa fadehan'izy io namana Inkadra Rakotomanatso rehefa mijery tsika lay zava-misy de karazany ny famitinana ny zavatra rehetrarehetra efa no resahantsika
hatramin'izay ihany mialatsiny aminareo azy kandida mialatsiny aminareo fa nareo anontolona tsy mialatsiny nareo tete Madagasikara ray manontolo tsy mety natsiny nareo fa izahay teto ary zay no angatany ny olona aminay mampatsiahy isan'andro ire situation reny mamberberina isan'andro ire zavatra nambara nareo retsaretsa ireny fa alohany nidiratsika am'izay tantara manga zay na maneniky azy rakotomana tso de mialatsiny aminao mialatsiny aminao faniry de mialatsiny aminao ako sy mamela lohanareo telo landro any mbo amme torohevitra kely ny ry zareo ao anatin'ny upar mialatsiny ako no telo mirahalahy ny aina manjery taka itona maneniky azy rakotomana tso de tsy voatery hoe anaovana fa makafakafona fotsiny fa daratsika fa entina ihany koa hanomezana sosikevitra ary zay sosikevitra zay tsy voatery zay sosikevitra zay hoe ho alefany amin'ny 11 candidat na ho alefa ry am'ry fa rehefa ohatra ka hoe mety aso ny tontolo politika eto Madagasikara sy ny vahoaka malagasy izay conseil zay de tsara no manome azy izay ny alako tsiny namana faniry zay no alako tsiny namana enikaja hoe ambo ame kosa aloha conseil androany ny TGV sy ny UPAR zao le retsy le conseil aloha tonga de mitodika aminareo ako debo amin'ny TGV sy ny debo amin'ny UPAR le président Rajoelina efa tena sahirana am'izao fotoana ny candidat larana fahatelo président nareo io tena sahirana satria mbola tsy voavatateraka ny olany hoe tsy mahagasy azy tsony etsekilan'izany miampy ny fanenjehana etsero etsekilan'izany miampy ny grevy etsero mbola mameno tototra anazy ny condamnation gauche droite sy ny sisa de mbola hiatsika ihany ve anotoresaka fizaram-bola kely tsotsotso montony de tsy vitanareo ao anatin'ny mambrabony ao anatin'ny upara io venareo TGV reo no mamme volandreny olona atsany tomasina ry amin'ny brao an TGV mitaraina le vahoaka malagasy manomboka amin'ny hatramy zoma ole retsy milabola mandalo zao ianao etsendrakorondrano de mahita eraky Madagasikara non seulement mampalahelo le président noho ny tsy fahafahanareo incapacité anareo mandony volandreny olona mitabatabazana mba hifidy ny kandidalarina fahatelo reny tsy fahafahanareo sy tsy fahaizanareo mandamy ary eo no tena hitanazy mantsy fa nirsy raha tena hoe olony antoko reny ny olony antoko le retsy raha voasiny alena fotsiny mbola miantsikely fa ohatra mbola tena any mandamidamima kopy ny olona antoko fa le problème le soanareo mihitsy ny mpatsaka rano sy mpanasa lamba no alainareo détective no alainareo détective no eritreretinareo karamaina fa aiza moa ny voany secret ny vahoaka malagasy aiza ny afantarana ny lokan'ny ao atsimo sy ny ao avaratsy eto Madagasikara raha tsy afa mpanasa lamba sy ny 15 ny irakiraka ny demi ao anatin'ny tokantrano ka raha vo ireny ny eritreretinao hanagarana firenena mandeha am'izay fa moasana voanjobory de mivoaka ny dossier ka miangavy ianareo le retsy mbo ampilamindamy maloha problème le président ny république Anjelerina Rajoelina candidat larana fahatelo PE rangare sady mampalahelo ane le olona le retsy imagine hoe nanomboka tamin'ny zoma sabotsy lahady latsinainy talata larobia lakamisy herinandro le olona tsy afaka nitady vola fa ilahatsa fotsiny eny amin'ny foiben'ny upara sy ny TGV sy retsaretsa de mba ina ny sakafo hoaniny raha tsy de efa vola ampiaraka sy tsatsangaly nampanantena anazy reo fa mba réglio le retsy le reny tena mitenenareo zany le retsy samy mba nylalaony politique idolodolo any
fa soyons honnête kosa rehefa ohatra mba tafakatra bombony le vato azonao rehefa ohatra mba niakatsakatsa kely le taux de participation am'le fifidianana de rendez à César ce qui est à César c'est pas la mer à boire de tsy voaka be da be ny fahafambaraka le président ary mbo afaka miatsika izy ny olana koavana kokoa atriany ao anatin'le firenena fa tsy zavatra madinika ho an'ny sofifrany ambadibadika any mbola ampivoaka ny anarany gauche droite zay ny amin'iny ny mialatsiny aminareo am'raha lafa conseil tsy maintsy baolana ihany na de hoe anarany a mino fa tsy de misy tsiny ny ohatra zay satria anjaratsika asatsika ao anatin'le asa fanaova gazety ny mpamakafaka ny mitady foana ny fomba tsaratsara kokoa ny fitantanana sy ny fomba fanaovana politika ao anatin'le firenena izay ny antoniny fa idirako le resako teo na manahinika aza rakoto manatso mikasika ity lahatsoratra nataony candidat raiky ambin'ny folo ity be da be moa no niezaka sy nanonofy ny apitehany zany raiky ambin'ny folo zany be da be koa no niezaka sy nanonofy ny apitehany zany firaisatsika efatra am'y raha lahy 10 hatramin'ny bande camaralitera izany a fa de ndretitsika eto foana ihany maromaro no zavatra nambara teo na manahinika azy rakoto manatsoa ary efa nambarako tany amboalohany hoe ny zavatra rehetrarehetra mitsanga tao anatin'ire de efa nambaratsika na manahinika azy hoe misy fiezahana hitondra anditra am'ty tantara mangy ty ao anatin'ilay firenena io fifidianana io mbola tsy nanomboka ny ty fifidianana ty le retsy de fa hitatsika io scénario io anakiraha isizany tsy tateraka na manahinika azy ary ho avy io le plus vite possible vitement ozy le bandekamako zay tonga de vitement io de tonga io le plus vitement possible inandray io ivoaka io valim-pifidianana io de tateraka zay le farany indrindrany nampanatenan'ny filopirenanjy rajoely atsika menakavy tam'ty fifidianana ty hoe premier tour io de vita le retsy zay sisany ary ho avy tsy hoely io ho avy tsy hoely zay zavatra zay enika zany combien de fois moa le retsy no niteny taminareo fa rehefa miteny zany filopirenanjy rajoely zany a tamin'izy tao anaty fitondram-panjakana ka miteny izy miresaka manolona na miteny izy mikabary de ho an'ny androm-panjakana rehetra eto Madagasikara de tsy mikabary zay fa décret combien de fois zany no niteny taminareo an'izany teto am'ty fandaharatsika ny raha tsika malalatsika ity hoe rehefa ny filoham-pirenenanjy Rina Rajoelina no miresaka sy miteny de il ne parle pas au peuple malgache mais il décrète décret navokany décret navokany ka rehefa miteny izy fa hoe tsy maintsy mirotsaka de aiza nitodiany zany mieno ny senia de mieno ny SSIA tsy maintsy mirotsaka hony le de rehefa miteny izy fa matsatsany amin'ny 45-48-50% ny taux de participation de merde nareo tsy hainay ninino nataonareo any tsy fantako fa miaka tio firy moa le teneny président tam'le kabariny iny de mididina 48-50 io ay 48-50 le retsy tonga de le fasolina ty de ny ratsa mangaky eo anatin'le firenena ray manontolo na gouvernement nasy na ny vodrom-bahoaka itsajara-pahefana ray manontolo zany manomboka ny président fokotany ny komity ny délégué sy ny sisa de tsy maintsy manenjika an'izay tsy mahagaga tsy mahagaga ary farany tenen'le président farany de hoe premier tour le retsy io a de vita fa reo 11 candidat reo hoe tsy malala fa izahako no Bruxelles aminy de no porofolo zao a fa Bruxelles izy jusqu'à preuve du contraire aloha mbola pitipitiky ridolotolo aloha le na de mitaba tsara le 11 candidat araka teninao teo
hina moa nataony ny CCS teto am'ty Madagasikara ty efa tena zany antsika vao maro tsy fakomaly ina nataony CCS enao zao nanambany anikazy raha misy ny fikambanana ninina tralatravolta teto am'ty Madagasikara ty ka nanao fanambarana be indrindra de ny CCS safady nikaja mialatsiny ako mialatsiny afaniry fa rehefa mandinika tsika ka tena hoe mamakafaka am'saina tsy miangatra sy fotony de tony de rehefa miteny hoe CCS zany de mpampianatra ambony pikaroka sy pikaroka mpampianatra zany hoe ny elite eto anatin'ity firenetsika ty ny faratapiny eto anatin'ity firenetsika ty ny manampahaizana ao anatin'ity firenetsika ty ny mpampita fahaizana ao anatin'ity firenetsika ty ny mpampita fahalalana ao anatin'ity firenetsika ty ary ny mpikarakara ny hoaviny ty firenetsika ty fa tsy nataon'ny CCS sisany de hoe anao fanambarana hiresahana fotsiny mikasika ny fanambarana sisa tsy nataon'ny CCS fa rehefa mety ho karazana fanambarana namina nikatsa rakotomanatso peo fa fanambarana zany an'izao mitaky an'izao manameloka de mitaky manameloka de mitaky manameloka de mitaky reraka kely aloha de misosofona kely ndray tahirina ndray nalefa ame aloha tahirina aloha le mitaky ndray aloha takiny aloha de manameloka de mitaky de manameloka reraka ndray aloha de mipetsaka kely ina ndray natao alo ndray aloha manameloka ndray aloha manameloka ndray aloha manameloka ndray aloha fa rehefa sady manameloka anao no mitaky anao tsisy nininina petafan'ny olona am'izay anao ary ary amy fleur de fleur ary amy folohanao ary petafan'ny olona iny de mandeha am'izay je tsy manambany ny gendarmerie ako ny sambotra azy tsy manambany ny olona nanatsany convocation tany aminy tsy manambany ny olona nanao ankety azy fa firtona ny anaran'izany olona zany vao tonga professeur firtomaty firy tompondaka amy resaka matematika ikzao tontolo zao professeur Samy Grégoire voilà misy namako Elidio Régis Elidio fantatry namana inikatsy izy à l'âge de 26 ans zany olona zany fa manampahaizana manokana momba ny physique nucléaire appliqué fa tonga tao amiko izy io maraina io ny tantara mikasika ny hoe professeur Samy fa rehefa mitantara izy hoe rehefa mifanatsika zany professeur zany fa ny milelaka ny faladikraro sisany tsy atao de mandeha saiko de za nahita nananjoky dokotera ako dokotera ny rahalahako Maurice Tiavonana lasy le rimo fa Maurice Tiavonana zany rehefa fampiresaka amreny le professeur en médecine reny fa na mitsaka mijery ny tareny iny raha tsy sahany atao fa de miontsika fa mietseritsena hoe ilesitra professeur ohatsy Jery Samy no zimbazimbain'ny olona hoe amène toi assis-toi là tu restes debout écoute un peu de bombardena amin'ny question l'illustre professeur vao maly ako noho ny laza teto fa misy finiavana anapotika sy anambany ny manampahaizana malagasy vao maly teto nahita zany fa niry na enao zany enikasa nareo menakavy mijery sy anetsanareo na enao zany fa io ohatsy hoe arakaraky ny tenenana zany eo anatin'ilay firenena ny vao maika anaovana an'le izy de hono amin'ny fahadarena ameko anareo le rehetra anak'iray sisa zavatra sy tanteraka araky ny nambaratsika teo te hoe le inony ty famohana an'le vokatra fa lany premier tour de vita ny afoloam-pirenena mambahoaka Anjelina Rajoelina de alao anao fanambaranao ambadibadika eo foana zareo 11 candidats alao ikondane foana zay ikondane any fa ny anay ny zavatra miprometiavan'ny tenanay ka manjaka tiny androany tanterakay avokoa
zay le zava-misy aloha atseto nysay andika koa nanao fanambarana samihafa fanambarana? fotoana nipoitra teny anivon'ny collectif de lentika daholo tsy hitantsolo le candidat de ny Barson Rakotomanga ndray zao nitarika syndicat de zao any ihany ko zao mety hoe androany matsy de ferment fa mbola miandry vaovao izy zao fanambarana nataon'ina ty 11 candidat iary fidy a tsy nanao fanambarana enikaja tsy nanao fanambarana faniry tsy nanao fanambarana sisy nanao fanambarana fa nenefa makafakany hary sa zavatra rehetrarehetra zany efa fampiresahanay teto zany no resahanay teto zany ngapitsika mety hitondra paterolina ndray atoato eo ela velona neny fanambarana fa zao ny zava-misy aloha volana Desambra andeny investiture tafika tsy tafika manodidina ny tanàna fiambinana Mahamasina Dainjerozy le plus vitement possible ataoko mihitsy le vitement zay mantsy ny fiteneny amin'ny tanana eny ambany any manomboka amin'io tsy maintsy gouvernementa militaire aloha nitsangana namina enikaja Rakotomanasoa ary tsy maintsy eo anatin'ny général Ravalomanana alias Bomba samo alias samo Bomba alias général Ravalomanana fitena tsy arako tsony de izao izy mbola hidiny eny an-dalambe de izy mbola iny zay ve no andrasantsika menakavy zay le fanontaniana namina enikaja Rakotomanasoa misy miteny hoe ny amisafisanany lasa iavin'ny soa amisafisanany ratsy ny ratsy iavin'ny soa merci faniry zay ny lanana pandekama tena manana présence d'esprit tena dangereux be fa izao rehefa mijery tsika enikaja mijery tsika ifaniry miampitombo isan'andro ny olona romotsy am'ty fitondram-panjakany te tselatsela zay teneko anao fa ifaniry sy enikaja nisy pandekama dadawily tao amin'ny tranoko tao de mitaraina amiko izy fa tsy mety nataony gauche de tsy mety nataony droite de tsy mety nataony ianina de zany efa anao maheno fa i gauche de i droite de ianina miteny fa ny ataonao tsy mety de fatarina boapetsako aho hoe ianao ve tsy meritseritsy raha ohatsaka hoe misy olona anankitelo na efatra milaza aminao fa no ataonao ny tsy mety de sao de tokony ianao am'izay fotoa zay no andiny tena io sao de natoko marina le retsy no tsy mety fa ity fitondram-panjakany ity tsy nisy zavatra nitsanga tao anatin'ny firenena ka tsy nisy ny teny sy nanakena nyty fitondram-panjakany ity spécialement teneko zay spécialement Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy fa zava-misy de zao enikaja ifaniry jusqu'à maintenant zavatra mitsanga tam'izany olona teneko zany tamin'ty fitondram-panjakany ity de mbola le hoe écoute ça le poids de mon dos na hoe enoy zany riazo jamosiko fatarina mipetsaka atraizanao fa an'ty fitondram-panjakany ity manao an'izay le hoe enoy zay riazo damosiko zay atraizanao fa an'ty fitondram-panjakany ity de sanatsy hoe tsy maintsy ho tonga any am'le ataontsika hoe anditra izay hoe tsy maintsy atsany amin'ny victoire finale de ny fanaovana investiture izany na de efa tapitra miteny arany izao tontolo zao tapitra miteny ny atitereto to Madagasikara fa misy zavatra tsy nanjary tao misy zavatra tokony jerevana tao misy zavatra tokony diovina tao ho tonga am'izany ve za isy ny zavatra iova ary farany ho an'ny 11 candidat vita venitolona mbola misy fe ny azo antenaina inona niketsiketsehanareo atolory fa misy vahoaka no taritinareo miandro fanontaniana misy vahoaka nantsoinareo ny antaninareo aiza hoaizinareo sy ny vahoaka amitsika miteny zao mankasitraka tompoko la mankatela tompoko vavy de za tsisy tompoko mbola io ihany zoko be ary fidramanana ndray be fa tsy maintsy alefatsika foana fa makafakana namana teknisianina misy sarina alefako any
vaovao avy amin'ny Africa Intelligence izy ity zany a maresaka ny zava-mitranga ihany koa manodidina n'ilay lisym-pifidianana zany satria meko ny faniry razafy manatany ny famakafakana rehefa avy eo tsy ala miresaka voka-pifidianana sy fifidianana angambotsika faniry satria isan'ny zava-dehibe zay momba ny raharam-pirenena fa ty zany de vaovao nivoaka androany izy ty ary nalefa ny namana ny tena moa tsy mahalohan'le vola le abonnement zany de io kely ihany ny voavaky fa misy namana mandefa ny votoatin'ny article zany a zay tonga ty amintsika ty miresaka an'izay raha tsorony ty izy ty de hoe nisy fitsirihana natao momba n'io liste électorale ny fichier électoral nampiasaina zany fa hoe tena tsy azo ampiasaina zany inutilisable zany zay dia pitsiriky mpanao fitsirihana malagasy anankiroa zany tamin'ny document confidentiel zay voarain'ireo mpanao gazety eo anivon'ny Africa Intelligence ihany moa zany zay nampitain'izy ireo mielony fifidianana zany hoe ho anivon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena zany zany hoe ny 15 novambra zany no nilazana izy ireo an'izany tsy fahatomombanana izany ny votoatin'ny article moa zany dia milaza miresaka zavatra be dehibe fa zao mbola voandroany ihany koa ty article ity dia ajaitsika zany izay atao hoe tsy firesahana aloha ny antsiprian'izay mbola mivarotra ny tompon'le gazety any anaty tambajotra tseratsera samy hafa any ho an'ireo manana abonnement ihany koa de tsy resahantsika eto aloha fa mbola iverenantsika eo any zany fa isan'ny vaovao ihany koa ray am'ireo singa zany zay ahitana ary tony manamarina mihitsy zany tony vaovao tony ilay antony nitenena ny collectif des candidats amin'io tsy mety ene ty fifidianana atao amboletra ity zany fa dia ity zany vaovao navoaka ny Africa Intelligence ihany koa ny amin'ny hoe fichier électoral inutilisable fitsirihana natao na manam-pahaizana zany momba ny zava-nisy teto toerana voalaza moa hoe tokony nandefa manam-pahaizana itsirika an'izy io ihany koa ny teo anivon'ny fitondram-panjakana fa tsy nandefa an'izany ny teo anivon'ny fitondram-panjakana zany raha ity vaovao izay voaraintsika ity zany ary fitsirihana nataona manam-pahaizana avy amin'ny sehatra samihafa zany no namoaka an'izany de atsanontsika hatreo aloha zany fa vaovao izy ty vaovao androany dia zaraina amintsika ihany zaraina aloha fa mbola tsy resahany dia ho hitantsika eo zany ary tsy mbola fakafakany mbola tsy fakafakatsika lalina ihany koa fa aleo aloha andeha le tontolo andro adika tegasiny te frantsay manada zay fanira zavana tany miarabany ary fidy raha manandray be sy ankaja rahakoto manatsonona manarehetra mbadika ao siratolo-janary isika manaraka ny fandarana eto aterina sany mpitan-dranomasinany vaka de vaka mihitsy ny saina rehefa mare an'le fanazavanareo mirahalahy teo manodidina an'le fifidianana ny zavatra mivakina teo aloha iankaja tonga de ny zavatra voadiniko avy atrany na hoe nireo marikeko avy atrany nyresaka auditna fichier électoral raha tsarotsika tsara de nisy na audit konge natao tamin'ity fichier électoral aty ary teo anivon'ny CENI no nampanao zany araka tamin'ny OIF de tao ny OIF no namoaka tsoakevitra marobe nandritra zany audit zany hoe zao ny anomalia zao ny manahirana ao anatin'io fichier électoral io fa mbola fichier électoral io iankaja sy ary fidy raha manandray be fa tsy mbola audit amin'ilay logiciel manao traitement ny résultat samy hafa zany tena samy hafa ary dingana samy hafa de iny le tsy mety tena tonga am'le tena ekeny rehetra mihitsy iny hitovizan-kevitra zany hoe tena hoana marina lay audit nlay fichier électoral le fichier électoral zany raha tsika am'le hoe reto lay listre de ahoana fomba nitretena an'le listre de misy doublon ve ao anatiny ao raha tsisy doublon ahoana ihany koa ny fomba fahafantarana an'ireo bureau de vote reo olona ifidy any amina bureau de vote maro samihafa zany dia aiza avokoa zany reo fitsinjarana isaky ny bureau de vote fokotany commune sy ny district samihafa zany de iny zany lay auditeny iny ary fatao zany any amin'ny firenena rehetra zay hiarika fifidianana zany na hoe ataony fitsirihana le fitsirihana manko zany de tsara ho fantatsika ihany amin'ny hoe mba hialana am'le ayatsy havanana fiteny malagasy tsara tare mba hialana am'le hoe fititsy mifamarafara ka ady ny hafarana ka aleo zany mba ho fakafakaina tsara ho dinidiniana tsara ho tsiritsirihana tsara sao dia hiteraka
zavatra hafa ao arinao de io mipoka zany le resaka fichier électoral eny anivon'ny African Intelligence mamoaka an'le izy zay hoe nisy zay nanao audit zay fa le résultat amin'ny alalan'le logiciel zay manao traitement le résultat eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena amsana fifidianana de veritsika ihany ko enkaja fa tena zava-dehibe ny tena fahafantarana an'izany ary tokony ho aseho fantatry ny rehetra zany de eo zany miperaka amin'ny fanontaniana hoe tena nahafapo ve na ny fichier électoral na ihany ko lay logiciel traitena le résultat zay nahafahana mamoaka azy ho any vokatra manodidina ny vonjy maika eo anivony voamera-pirenena mahaleo tena amsana fifidianana ny seny moa zany milaza foana ny amin'ny fanehoan-keviny de hoe zay de vonina hiatrika ny fifidianana io zahay de mametoko fa tena tsy mitanila izay dia ikarakara araky ny tokony fahadiovany sy mifangararany zany fifidianana zany dia miezaka zay tsy ho an'ny vahoaka fa ho an'ny candidat kanefa matombo vahoaka zao adevitra izao lavay ozy izy amin'ny élection zany hoe mialoha an'lay androm-pifidianana zany hoe raha 16 novembre fifidianana 15 novembre zany no nitrangany zany de mampiahiabe zany ary mendrika hoarahana iny lahatsoratra iny ary tadiavina inkajy rahakoto manatsoa ary fidira manandray-be zany ny tena hodidina manodidina ny fichier électoral zay nampiasaina tamin'iny fifidianana iny za moa tsy te handeha ntsony amin'ny hoe efa tsy tokony nanokatra ralina ntsony anie le fitondram-panjakana non le CENI plutôt le CENI fa ny refonte no fahefana no meny lalàna ho sokafany zany CENI zany tsy eny ny famaranana an'iny hatramin'ny manatany satria isaky ny 10 taona no meny lalàna de tsy maintsy misy didim-panjakana zany manokatra an'iny refonte iny de misy vola ihany koa ny sotomba tao anatiny lay kitapy-molam-panjakana na ahafahana anatanteraka izany refonte total amin'ny fiantso azy fa tsy parcelle zany hoe tena fanavaozana akapobeany mihitsiny ny liste mifidy fa tsy hoe fanavaozana amin'ny ampahany samy hafa zany de hafa le révision ny elana hoe famerenana zany ny liste mifidy ny révision de zao ny mpifidy no manantona ny biraopokotany mandeha manamarina ny anarana hoe ao hoe sa tsy ao ny anarako ay ao ny anarako ok ary fa ny refonte dia ny CENI indray tompoko no manantona ny mpifidy manantona ny vahoaka zay le fomba fiasa zay fa samy hafan'zay zany tsara ho fatatsika ao anatin'ny tontolo ny fifidianana de kakitsika nandritry ny fotoana ny kirakirana ny lisy-pifidianana iny zay taty amin'ny hoe nysokafana volana oktobra tokony taty amin'ny desambra taty de ny lamindamma de no alavany andray de tonga taty amin'ny janoary no alavany andray tany amin'ny volana marsa no alavany andray tany amin'ny volana jona jolay tany hoany de misy zany lisy-pifidianana no alavaina satria ny objectif an'le fanjakana sy le CENI de zao ahoana nanatratrarana 13 500 000 électeurs na 10 non 10 sy 3 tapitrisa mpifidy de kaka ihany moa tsika am'izany fomba fiasa zany satria resahantsika daholo zany am'izao fotoana zao hoe fa maninona tokoa moa zany ny teo anivon'ny CENI na fitondram-panjakana ihany koa niaraka tamin'ny CENI nieritreritra hoe hanatratra 13 500 000 électeurs tamin'ny refonte satria hoe 27 millions ny RGPA 3 ny hitan'iny staty ka nieritrretana fa niatsasaky ireo mpifidy ny atsasaky ireo mponina na vahoaka nisain'ny instat tamin'ny alalan'ny RGPA de everina fa 3 tapitrisa na 10 sy 3 tapitrisa de tokony zay ve ny vilavinaina amin'isa tokony tratrarina tsoatran'izay fomba fanisana azy nefa fa io zay maharefonte azy mandeha mihitsy sy manatona ny isam-baravarana fa tsy hoe ny fokon'olona no saina manatona amin'ny fokotany zay misy olo tena CENI amin'ny alalan'ny CLRE sy ny agents électoraux ilaina fatatsika daholo zany au niveau amin'ny fokotany fa lay refonte zany rehefa mandeha eny ny fanisana tanteraka ko tiana tsy misy mihitsy ny ralina iny tsy azo ampiasaina ka raha nanokatra ralina zany ny CENI na ampiasaina hoentina nanaovana support na hoe base de données na hoe information satria ny teny an'izany manko ny CENI hoe efa mba nisy information voaray tamin'ny ralina de ampiasanay tsy
tsy azoko tiana andralina rehefa nanokatra reo fonty zany a tena mbola adevitra manahirana zany tamin'ny fomba fikarakarany amin'ity tontolo ny fividianany ity bref avelakeo iny fa tamin'le resaka famoahana vokatra na hoe amoaka vokatra Enikajarakotomanatsoa zay arabaiko efa eto akaiketo Ivrisara dia mahatalanjona ihany le izy Enikaja mahatalanjona zany de zao ny zavatra rehetra ataontsika manko de tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna avokoa zay ny fenitra ary zay koa no mahasarotiny fitondram-panjakana le ataontsika mahasarotiny ary zay koa no mahasarotiny ny olona pirenena rehetra zany fa manahirina tsika de naninona no ny ACC no nanao fanambarana zany sy communication ny aminy hoe de efa miasa ihany koa zahay ato zay zany nambarana teo anivony ny ACC de efa miasa ihany koa zay a mikirakira vokatra ato tsika resana maika Enikaja de zao ny amin'ny fomba fikarakarana ny vokatra dia misy fetrandro de le avokoa zany de hiteny zany tsika ny aminy hoe manana 5 andro ny eo anivon'ny SRMV miandry ny pli farany avy any anivon'ny CED ahafahana manao traitement na résultat ohatra zany hoe tamin'ny 12 ny volana novambra ny fifidianana teo a de manana 5 andro zany ny anivon'ny CED de aveo mampiakatra an'iny ny anivon'ny SRMV de ny SRMV indray rehefa aveo manana 7 andro rehefa mahazo am'lay vokatra farany avy any anivon'ny SRMV mampiakatra an'iny makany amin'ny CENI ohatra zany zao raisitsika ny district Ankandreo asa rapitso ve 24 novembre no tonga ny taratasy avy any SRMV avy any am'zany Kandreo zany de aorianan'izay mbola manana fotoana zany hitraité nazy ny CENI de zay izy rehefa tena milaminy reo dia mamoaka am'izay les résultats provisoires Enikaja rehefa mamoaka an'le résultat provisoire satria zany nambarany lalàna ny amin'ny andraikitry ny CENI de hoe mamoaka vokatra vonjimaika fa tsy ofisialy fa anjaran'ny ACC am'izay rehefa aveo manana 10 andro ny ACC ao arin'ny fanambarana ny vokatra vonjimaika hamokatra ny vokatra ofisialy zay volazany lalàna fa mahavarina antsika zany de oziny ny ACC zay koa de efa mikatrokatso zany ene fanao mahazatra zany fanao mahazatra satria zao aza dinoitsika Ivrisara Enikajarakotomanatsoa de zao destinateur andefasana PV ihany koa ny ACC dikan'izay efa miasa araky ny tandrifiny izy fa ny ataon'ny ACC tsy isika akory no miresaka an'izany hoe mba te mianakendry fa zao manana didy amin'ny olo-pirenentsika de mampiditra ny résultat ny anaty base de données aloha de miasa zany ry tompon'andraikitra eo anivon'ny ACC mampiditra ny vokatra ao anatin'ny base de données fa rehefa mamoaka am'izay lay vokatra vonjimaika CENI de mandray an'lay vokatra avy any amin'ny CENI amin'ny alalan'le base ny CENI ihany koa ny eo anivon'ny ACC de comparaison natao rehefa aveo hoe taiza sy taiza zany tamin'ny birao fantatsaham-bato tary 001 002 003 salle 1 salle 2 salle 3 zany resako zany fokotany Ambomadizina ohatra de raisiny eo le izy hoe ty de ty ny tantao anivon'ny ACC mbola asa be ny zany de iny ny comparena rehefa aveo de mitsara rakiny ka raha ohatra aho sady mitraité an'lay requête ihany koa ny ACC ka raha ohatra misy requête mifanandrify an'lay fokotany de manana zany an'izay piste zay ny ACC hoe ity ny tany amin'ny CENI ity ny base de données taty amintsika ataovy mifampitana taiza ny olana inona ny ambaran'le fitoriana requête tonga atao amin'ny ACC par rapport amin'ity vokatra vonjimaika avy any amin'ny ACC jerevana mifanaraka an'izay de eo mahatonga ny ACC Enikaja hoe vonoina amin'ny birao fantatsaham-bato na vokatra tary satria mety tsy mifanaraka fa tsy hoe mitraité résultat ny CENI ary de lasa koa ny ACC ato mitraité résultat ka raha ohatra raha ny taux de participation am'izao tsika miteny zao 44% nefa ny hitan'ny CENI 44 ny hitan'ny ACC mety ahita 32% ohatra nandeha ataontsika fa mety tsy afalony sasany ray tsika miteny an'izany fa hoe ndeha atao hoe mahita 54% tampoka ny ACC de fa hafahafa be zany comparaison na résultat miainga avy amina base de données sy fandraisana an'ireo requête de fikaroana proof amin'ny alalan'ireo
reketina fitoriana ireo no ataony eo anivon'ny ACC zany de tratra tsara mihitsy ny time-inna sy ny deadline ary tsy misy tokony ampikorapaka raha teo raha ohatra mieritreritra le fitondram-panjakana fa mandresy amin'ny premier tour de vita inkatsa de inona ny problème tratra tsara misy zany satria tsy misy deuxième tour foana zany le 20 décembre 19 janvier zany tokony heverina zany fefa milamindamina ny investiture fa tsy haitsika zany urgence any ambadika any io le teneniny nkanja hoe tena misy tena travail journalistique lehibe misy ty tsy haitsika le urgence tsy haitsika le contrainte ary tsy haitsika zany le précipitation na moa zany anazavaitsika zany tsy haitsika le fahamakaina zany zany urgence tsy haitsika le contrainte le manière ary tsy haitsika le précipitation le mampiazakazaka ohatra ny tady voatikako tsara mihitsy le izy amin'ny teny gasy any reto fanjakany reto ka tsy maintsy namoana ny amin'ny hoe 24 novembre ho an'ny CENI 30 novembre ho an'ny ACC io mohatra ny tany amin'ny Jamerlok namoaka niny pistana forsetina daty iny enkanja taorinan'izay de lasa inona de lasa iny no voaka le izy voaka zany hoe 24 novembre ny résultat provisoire ny CENI dia 30 novembre ho an'ny eto ndray zao tsika mahita hoe mety ho sabotsy 10 novembre ndray le izy fa tsy mifanalavitra fanakaiky eo ihany zany izy dikan'izay zany ny intention namoana 24 novembre zany efa devitra tany ambadika tany de manahirana ihany ny eritreritra an'izy la élection antsika nery izy miralatsy élection digitalisation na numérique tsy hoe carte numérique na biométrique ny andeha anaovana fifidianana fa mola karatra mifidika Alain Rasambany ara teto na izay SVM avo miteny hoe zangery zareo manana kara-pifidianana telo e le lalana amin'io a tena mbola zone tena enclavé le fomba fiasa amin'io a tsy maintsy mbola entina miady amin'ny asan-dalo sy ny sisa ny amoana vokatra tsy moramora ary mbola sezisiavana vokatra rehetrarehetra arak'izay fomba fiasa any de iny vo ampiakarina tsika hoa tsy manambany amin'le fomba fiasa satria efa mba mieritreritra kosa ny eo anivon'ny CENI hoe mba hanatsara le fomba fiasako ko nahazo 4x4 sy moto ve tsy efa mba jejojejo sy resaka PC ordinateur tsara fa ny miasa fa raisitsika fotsiny de zao mbola malalaka le fotoana fa maninona no maika ka raha ohatra zany amoaka vokatra vonjy maika amin'ny 25 ohatra ndo ataotsika rapitsy 24 ny CENI ohatra zany na 25 fanakaiky eo aorinan'izay zany tsy fantako mialohan'ny farany volana novembre na de ataotsika mihitsy hoe début décembre zany na fanombohan'ny volana décembre amoaka vokatra official ny ACC de tsy tamatama mihitsy reto olo reto enikatsa ary tsy anao an'le hoe lalonana républicaine io tsisy fianianana amin'ny baiboly zay manko tamin'ny 2018 tsisy anna fianianana zany fa lanonana républicaine io fa tsika inge anatin'ny laike fa de zao mety tonga de herinandro ao arinany la résultat officiel zay avoakan'ny ACC de tonga de mandeha zany laya investiture de zao ny ambarany lalam-pandrenana amin'ny fotoana hanaovan'ny filohan'ny république fianianana no manomboka ny feptom-piasana dikan'izay zany tsy 19 janvier tsony zany ny feptom-piasan'le filohan'ny république fa aty amin'ny tsy fantatsika 5 6 7 ou 8 décembre tsy fantatsika zany lasa nandroso zany le izy namana enikajy raha koto manatsosy ivrisara le fotoana hanaovana ny investiture manomboka eo indray zany de ny fomba fanatanterahana fifidianana afaka 10 taona ndray raha tsy ohatra mbe zao ndray manko ny zavatra hitranga iary fito manko teo nanomba-tombana ozy ary fito hoe raha mandeha zany ny investiture de anangana gouvernementa de mety ho gouvernementa miaramila ve sy ny sisa andamy maloha zany satria misy recommandation aminatiny hoe mifampiresanareo mifampianonareo ndeha ataovy zao dikan'izany hiditra am'izay ve le fanjakana raha ifampiresaka izy raha ifampiaino izy raha tsy anao an'izany izy de zao entiny anditra ozy izy ary fito fa ny andray zao za tsy am'izany tsony enikatsa fa zao raha sanatria zany ka tsy maintsy ho tafapetraka eo lay candidat larina fahatelo ao ariny ny vokatra vonjomaika ny CENI sy ny vokatra official ny ACC de dikan'izay mamarana amin'ny mandahana tahaka ny nataony ny Obama sy ny rehetrarehetra tany amin'ny firenena rehetra ny atsika moa zany kankena avozany indray iny ny atsika 2 fois 5 10 zany mety avita 10 taona ve ohatra raha tapitra hatramin'ny 2028 fa zao
ahoana mifasahina ndray hikitika constitution efa mandeha manko ny adevitra lalaotsaina any ambadika any tsy ampy le 5 taona e betsaka ny zavatra tokony atao azo atao mieritreritra ny 7 taona e de rehefa alapana satria tena mahafinaritra be le tsirom-pahefana le goude pouvoir ozy tsika de azo atao koa mieritreritra an'io tsy ampy koa za mandaro zanyko ny sasany ara ny teny hoe mbola katy manda vao ampy an'lay ahafahana mandroso de zao ataovy 3 fois renouvelable io zany e de zay zany de mbola mitoydray zany ka tsy maintsy kitiana ny lalam-pandrenana vo afaka manao an'izay enikaja raha kotognanatso efa manao anticipation be mihitsy a zany ao anatin'le adevitra resahana satria za zany mahita an'ity hoe efa mandroso alory zareo aty mois de décembre hanao an'le investiture de inona ho isika ny urgence inona ny contrainte inona ny précipitation mampiazakazaka ny tsy maintsy hoe tena avoay rapide io fa tsy aleo ve mba mitsotsotra aloha milamindamina mba karikaroana ny adevitra ny ambadika any mba atao zay tena ahafahana zany mikaroka an'le teny nataon'ny KMF Knoe hoe reto misy lalana roa na isafidy fampiresaka na andeha amin'ny herisetra de ohatran'izay nataon'ny international libéral zay observateur international tonga teto Madagasikara hoe mifampiresana reo ohatr'izay ny recommandation SADC ny OIF sy ny sisa de maninona aloha raha mbola tohizana le adevitra samba manao krismasy manao taombavao anetrany amin'ny mois de décembre sy ny karazany dia mba manana fotoana e lavalava koa mba hitondrana amin'ny firenena le président par intérim voatra ny foloatra mba afaka tena mba mampiseho ny talent izy ny taletany izy de mba afaka mba milamindamina koa le gouvernemanta satria raha ohatra ka tsy maintsy anao investiture de ao arinan'izay zany tsy maintsy tonga de ametraka an'le gouvernemanta de lasa efa babe calcul mambre sasany any amin'ny 19 janvier oriny tsika vao tokony janona zao tsika zany tena mety tena tsy maintsy isorana ny sasany fomba fijery ohatran'izany nikaja tsy maintsy apetraka mazava tsara ny am'tony raha-pireneny tony fa sarotra be zany mieritreritra hoe misy daty mipirotsaka fotsiny avany 24 novembre sy 30 novembre ohatra ny anaty ringby tonga de mipirotsaka fotsiny ao anaty molao le baolina misy de mimamoaka azy fa tsy maintsy nisy formation na tonga ny tao formation sy information zany hoe misy zavatra niombona tao de nisy resaka mivoaka tao de nivoaka taty hoe 24 sy 30 novembre ary zalasa nisy ACC de efa mangetaeta investiture dikan'izany zany efa misy mainky avereny rapide io avereny rapide io fa efa mainky tsika okzay avereny rapide le fahefana fa fombafomba fotsiny le nanaovana an'le fifidianana sy ny sisa teo ka tsika zany mieritreritra ivrisara sy nikajara koto manatso hoe reny zavatra ambaran'ny africaine intelligence reny hoe anao audit de tokony reny zany anisan'ny tokony ho trandrahana ihany ko ny amin'ny fahamarinana sy ny fahadiova ny fifidianana farany teo reo rehetra zay nambaran'ny mpanaramaso safidy de tokony ho trandrahana ihany ko zany iaingana amin'ny tena fahadiova ny fifidianana ary manana fahefana hitrandraka hiasan'zany satria raha ohatra ka avelavelany seni am'izao fotsiny reny zavatra ambarany KMF Knoe sy ny safidy reny de le seni mihitsiny zany no tena hoe tonga de tagola manaiky resy eo anatrehany re fanambarana mety manameloka an'izy ireo zany zareo miteny zay tena tsy mitanila tokoa zay tena manao an'izay hoe tena fitantanana tsy mitanila madio i fifidianana io tsisy atahorana kanefa zany tato amin'ny fahitana fifidianana rehetra hatrany amin'ny COMESA sy ny SADC sy ny international libéral sy ny parlementaire maromaro tonga teto de nahita hoe be da be ny fahatsoana be da be ny fay tamin'ny fifidianana iny de ozy ny seny afaka miteny mihitsy ny seny hoe ndraso mihitsy ny aloha ohatrany nosorana ro fotaka zay fa aleo aloha fakafakaina sy dinihana tsara mihitsiny fa zay koa mba manana ny atotantaratasy sy ny vaovao azo engany eto aminay zao fahefana eo an-tananay alohany tena amoanay vokatra vonjy-mainka de ohatran'izay koa ny ACC mba raha manadio tena zany ny ACC taorianany reny adevitra marobe momba azy reny de tokony mametraka fotoana de azo lalaovina tsara le fotoana hatramin'ny volana janoary enikajarakoto manatsoa zay vao tokony amahana an'le vokatra zay raha teo ihany ko no mandafarany teo tsy mbola misy tokony mampikiropaka zany de mba avelo le par intérim le présidence mba ilamindamina kely koa mbola mba andamindamina mamoaka ny talent izy ny taletany izy
de mba aleo ny gouvernementa mba eo kely ihany ko satria efa mbanao calcul ry zareo hoe zao zany de sorinareo melony fotoana ry zareo raha ohatra ka hanao investiture sy tsy maintsy ametaka gouvernementa vaovao sy mba daholo ny programme ny sasany mbola tokony mbola nandeha niodina kely tary de tokony voaka kely tany ivelany niarika fivoriny iraisam-pirenena pampoka andeo lasa melohan'ny fotoana manino tsika miresaka an'izany satria tsika zany amin'ny politika tsy misy zavatra mandeha parazara zany fa misy calcul be da be mandeha any ambadika any ifandraisa amin'ny matematika amin'ny politika anaovako fakahirezana i professeur Samy Grégoire zay tena mathématicien tak nandrimatody deratsiraka mathématicien zany maro be reo olona zay nanao mathématika fa zao mahay milalao tsara amle fomba fanaovana politika amin'ny tena fomba fanaovana politika correcta zany eto amin'ny firenena de raha miresaka am'izao zany tsika de ozy tsika hoe tena misy zavatra miodina any ambadika any akana sy amerenana an'le fahefanaingana zany satria ho isika non diko amin'ny politika mbola tsandrahantsika ivrisara ya miko fitenena ny ivrisara rehefa avy eo fa misy vaovao ihany aloha zany ampitaitsika zany atao anatin'ny fandaharantsika zany amin'ny ty atoandro ty nyresaka ny professeur Samy Grégoire tsika teo misy sary any namana technicienne ny fitakina zany ataony eo anivon'ny collectif des candidats am'izao fotoana zao dia mitaky amin'ny herin'izy ireo rehetra zany ny amoana tsy misy fepetra zany ny filohan'ny syndicat ny mpampianatra pikaroka ito Antananarivo ny professeur Samy Grégoire sy ny filohan'ny randrana syndical Barsona Rakotomanga zany tsy eloka velively ny mitaky ny rara sy ny hitsy ny ary ny fahamarinana hoy ny serasera ny collectif des candidats zany mampiseho ny sariny reto mpitolona ireto zany eo anivon'ny randrana syndicaly sy ny eo anivon'ny CSS zany amitsika miteny zao isan'ny vaovao zany satria tena atao hoe antsoantso ikika PDB mihitsy no voaray avy amin'ireo ataotsika hoe intellectuel sy ireo syndicaliste avy amin'ny sehatra maro samihafa Yves Richard sy Fanny Razafy-Manantany saika maneran-tany no nandrenesana n'izay antso samihafa izay tamin'ity androany maraina ity tsy de fandre mantsy zany hoe misambotra mpampianatra pikaroka zany physicianina mathématicianina sy ny sisa raha tsy any amin'ny tany tahaka ny hoe Corée du Nord na any amin'ny zareo tena manana idéologie any amin'ny teny extrême droite tonga eo amin'ny fitondrana tany amin'ny fitondrana Jair Bolsonaro tany Brésil tamin'izany tao zany na enona an'izany zany hoe tena ilay manana position extrême zany zany fisamborana mpikambana anatina syndicaliste zany de saika any amin'ireo firenena mirona any amin'ny resaka pensée unique no aenonany zany tamin'ny fotoan'androny satria syndicat de natao iaro matetika natao iaro ny tombontsoan'ireo zay misehatra amin'ny asa-panjakana ohatra de no everiny ny karazana fitondrana tahaka izany fa fahavalo ny syndicat de any amin'izany firenena zany no aenonany zany zany hoe saika efa tsy de retsony zany zany zavatra zany am'izao fotoana zao satria firenendrehetra na samy manana ny vitesiny aza de samy nivoatra ihany keo ao anatin'le hoe firosoana am'izay aty amin'ny fotoanan'ny fahazavana aty amin'ny tany mazava aty amin'ny taonarivo fahatelo isika zay zany fa dia aty amintsika zany tampotampokeo aenonany hoe pitarika syndicaly enona makaria mpanatsona ary tsy hoe raha manokana na afera manokana fanolana na ohatran'izany fa tena chef d'inculpation mifamatotra amin'ny resaka politika satria resaka hoe fanohitohina na fiandrianam-pirenena de manontany tena daholo ny rehetrarehetra zany de ozytsika hoe vaovao mihitsy zany tony a tsy maintsy resantsika satria na tiana na tsy tiana nitranga tahaka an'izao Yves Richard sy Fanny Razafy-Manantany a de ahitana taratra ny fiamorany fahalalana ihany zao a eto amin'ny firenena ary misy karazana fandikana ny karazana convention maro samihafa sy lalàna iraisam-pirenena sy ny avin'ny Madagasikara ny karazana fisamborana ny karazana fianonana ny zareo moa zany tsy hoe fisamborana fa ny convoquena dia enona fa ila chef d'inculpation ho isika resaka fiandrianam-pirenena de tena eo moa zany tsika le manontany tena hoe manahirana rehefa maheno an'izany tsika fiandrianam-pirenena izany tsara toerana iresaka fiandrianam-pirenena na fiarovana fiandrianam-pirenena de raha ohatra zany ka misy fanohitohina na fiandrianam-pirenena
izany tena tokony hoenona am'zany resaka fanoitinana fiandrianam-pirenena zany Yves Richard fanindra zafa manatany tiako mariana kely fotsiny vetivety Yves Richard de ny aminy hoe satria tsika manko syndicaliste no voaresaka eo de za ty ampatsiahy tantara fotsiny fa ny tolona syndicaly nanova zavatra teto amin'ny tantaran'izao tontolo zao raha raisitsika ny tany Allemagne dia syndicaliste ny Adolf Hitler ary amin'ny maha-syndicaliste azy de nanana ny fomba ny tarihany hevitra izy ary fomba nampitany hevitra fa babo ny piasa tany amin'ny firenena zay nisy azy dia fatatsika navita ny tatana ny Allemagne izy ary navita saika hibaiko an'izao tontolo zao fa mpitarika syndicaly ihany koa Lula da Silva zay filoha brésiliana Lula da Silva tany amin'ny 2003 teo amin'ny fitantanana amin'ny firenena syndicaliste izy ary tena akaiky mipiasa tena tiany mipiasa tamin'ny Brésil 2010 izy niala tamin'ny fanjakana de nisy famoronana dossier taty aoriana be da be ny zavatra nahazo any Lula da Silva nisy mpitondra teo Dilma Rousseff zay dirika aby niany avy eo nisy zavatra tsy mety nataony Dilma Rousseff tonga Jair Bolsonaro fa tafaverina tampoka le syndicaliste Lula da Silva ny piasany namerina azy hitatana amin'ny Brésil amin'izao fotoana izao na de nigadraina ry izy lazaina fa nanao corruption rehefa tsy filohan'ny republika fa tsy nahitana proof izy de naverina ny vahoaka izy ka za zany rehefa mahita ohatran'izao ianikajy raha koto manatso Yves Richard de ozy hoe de le fitondram-panjakana zany ny tena manome opportunité am'le syndicat mampalaza marina fa fantatr'olona fantatry ny mpahiserasera nge Barson raha koto manga zany professeur Samir Velonarivo Grégoire zany fa mihetsika daholo zany am'izao fotoana zao ny sehatra maro samihafa ary zay le nytenentsika le crème ho isika le tena sangany no voantso de rehefa andeha zany déferment rehefa avy eo iny anivon'ny tribunal de ho hitatsika mifetraka an'izy na izy vototra de mazatra moa zany inikajy tato ato le hoe apetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana sous contrôle judiciaire de amin'iny manko le tsy afa-mihetsika tsony isan'andro de manao présence de manao présence présent na sursis moa zany miantony iny hitatsika daholo moa zany fa mifaniritsika de zao hoe mba tsisy le état policier mba tena tsy andehany am'le hoe terrorisme d'État amin'ny fitantanana amin'ny firenena ary mba tena hametraka an'izany lanjany démocratie efa akita amin'ny 91 ary efa mba hoe plus ou moins aki nisy nanao kianjany démocratie ny tokatokana tany nisy nanao famindra-pahefana ara-pomba démocratique teto ye zay indrindra 2014 iny 2018 Yves Richard mamerina ny araba zoky be miaraba antsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka ny fandarana angaredona amin'izao atoandro ao ny ahy izy miralany ty koa iverenana amin'izao fotoana izao dia ny makasika ny asany fividianana filohampirenena izay natao amboletra ny andro ny 9 novambra teo mihitsy ny andro toko iverenana ao anatin'izay ny fiatraikany iny tamin'ny resaka ataontsika hoe ny vina mpampandrosoana sy ny ataoko hoe fandraisana anjaran'olom-pirenena amin'ny vina mpampandrosoana zay hoentin'ny filoha eo any misy olana avokoa makasika an'izany ary ny antony amin'ny farany ny antony tsy tokony anekeny ny vahoaka ny situation misy amin'izao fotoana izao hoe maninona ny vahoaka ny tokony hijoro satria ny vahoaka ny ho isany araka ny efa natsidiko ny vondra ny kandida dia hoe efa mivadika tolom-bahoaka ny ankehitriny ary ny vahoaka ny ho isany andrasana sy ireo isan-tsehatra samihafa andrasana ndraindraikitra ao anatin'izay raha ny makasika ny fividianana ny tontosaina ny 9 novambra lasa teo manokana dia tsotra veriasina tanteraka ny fividianana satria tsy takona fenony ireo tsy fahatombanana sy ny manœuvre sy ny mikimaky rehetra hatrany am-piandohanana efa nanantsika fona ny collectif de candidat zany raha iverenantsika hitatsika ny resaka lisy-pividianana manokana izay nisy fotoana nakatona nosokafana nakatona nosokafana fomba fanao zay mbola tsy hita tamina fanaovana ataontsika hoe refonte na ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana teto Madagasikara ataontsika hoe tao anatiny taona maro isan'ny olana goavana ihany koa mahavery asina ny fividianana ny tontosaina ny 9 novambra lasa teo iny dia ny hoe kandida 10 amin'ireo 13 ny faninana nandritra n'izay azakazaka ho an'ny fitantanana ny firenena mandritra ny 5 taona manarak'izay dia isan'ny nandray
aniny fividianana natao iny ho tony tsy misy moa zany boikote moa zany mazava ho azy ao anatin'izay no ny antony maro zay efa natsikafina hatramin'izay ny mahakasika izay isan'ny olana ray lehibe mipetraka tao anatin'ireny ihany koa mahakasika an'ireo kandida roa zay fantatra tao anatin'ireny fa naturalize zany hoe tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy intsony kanefa nankatoavy ny fitsarana avy momba lalam-pandreny na mifanohitra amin'ny voalaza ny lalàna aza ny mahakasika izay farany nisany horesahako ny mahakasika ny fandraisana andrara ny olo-pirenena tampiavitrihana moa zany tao anatin'ireny zay isan'ny ny vahoaka ny tompony ataontsika hoe fahefana amina fomba amina tany demokratika toan'ny Madagasikara raha tena hoe mandalan'izay tokoa ny firenena zay ny tiako resahana enikajy raha kotomanantsoa fanira zafa manatany fa manahoany be da be ny mety antany ao anatin'izay hoe inona avokoa no mety ho fiatraika an'izay amin'ny resaka fampandehanana ny fiainam-pirenena sy ny maro hafa raha ho tafatsangana eo ary ataontsika hoe ho tafatsangana ny gouvernemanta vaovao tsy aro voakasika amin'ny vinam-pampandrosoana zay miainga hoentin'ireo folosiny mpikambany gouvernemanta zay hopetrany eo anatin'izay ve reo vahoaka malagasy maro zay tsy nandray anjara tao anatin'izay fividianan'izay de mbola betsaka ihany koa no mety antany ao anatin'izay hoe de inona koa mety hitondra inony zay ataontsika voatsy aingana ny fampiresaka tamina mpanao politika teto amin'ny firenena ny laza izy fa atao fotsiny hoe raha reo olona rehetra maro anisa zay tsy nandray anjara tamin'ny fividianan'iny ary no ataontsika hoe tsy andray anjara amin'ny fandoava-ketra ihany koa mety manahoana ny fipetrak'izay amina firenena toan'ny Madagasikara zay tena mbola ataoko hoe miankin-doha amin'izay resaka fampidira-ketra sy ny fandoava-ketra ny olo-pirenena izay ataontsika hoe any amin'ny firisan-jato ampandehanana ny rarahakabeny sy ny sapan-draram-panjakana isan'ny tokony eto amin'ny tany sy ny firenena raha hitarina lavidavitra ihany koa ny resaka ao anatin'izay dia ny hoe mety asahiroso ampiasan'ny volana eto Madagasikara ihany koa ve ao anatin'izay resaka légitimité sy crédibilité an'io fitondrana zay hipetraka zany raha apetraka amboletra ao anatin'izay dia hoe manahoana alalay finosana ve reo mpampiasa vola vahiny zay efa ntonany maro no natsikaritra fa nisy ny lafin-javatra samihafa tsy nety teto amin'ny firenena raha zay resaka climat des affaires sy ny environnement politique sy économique teto Madagasikara zay nandritra ny taona maro fantaniana isan'ny apetraka ny maro mahakasika an'izany amin'izao fotoana izao satria na tiana na tsy tiana dia zay resaka fandoava-ketra sy resaka fampiasam-bola nireo mpandrara sy mpampiasa vola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay dia zava-dehibe ho an'ny firenena tahaka ny Madagasikara toy izao fa raha ny ao anatin'izay asiny fividianana natao amboletra ny andro ny 12 novambra lasa teo zay ihany koa dia miarary ihany koa zao fa fividianana ny safidim-bahoaka nisy teto Madagasikara nandritra ny andro ny 12 novambra fa tsy fividianana mangarahara ekeny rehetra sy amadio araky ny takiny ny collectif de candidat hatrany ampiandohany zao processus électoral sy ny maro hafa izao ny transparency international raha teo izy miralaza efa raha iverenantsika efa tondra ny tatitra ny mahakasika an'izay resaka corruption électoral zay ary raha atsorina dia ny candidat larana fatelo isan'ny voatonina tao anatin'izay amin'ny resaka ataontsika hoe kolikoly ara-pividianana isan'ny loha larana tao anatin'izay fanaovana ny endrika kolikoly samihafa manodidina ny fividianana zany voaporofo zany satria hitantsika tamin'ny zava-nisy raha tsy ilaza fa tsy ny tany Toamasina manokana ohatra ny tany amin'ny cité duplex ny zava-misy ny filaharam-be sy ny maro hafa tonga ny vahoaka mangataka ny zavatra na ampanantenana azy ireo mialohan'ny latsabato hoe fidioa fa tiana ampanantenako anareo rehefa tonga eo amin'izany toerana filohan'ny pirenena zany toy izay ihany koa ny zava-nisy tany amin'ny plateau de tombe tany mangarivotra tany Mahajanga araky reny efa nentina tato anatin'ny fampalalam-baovao sy ny hitantsika miparitaka tamin'ny tambazotra tserasera samihafa reny dia narirarira ary filaharam-be fantaniana tiana apetraka ao anatin'izay mifandraisana ndraikitra n'ireo ataontsika hoe isan-tsehatra izay tokony anadiady ary tokony andray fepetra entitra manoloana n'izay endrika corruption électorale samihafa zay tsy mbola tazana aloha zay hatramin'ny androany fa fantaniana mipetraka ho an'ny vahoakany hoe hatramin'ny oviana no anaiky an'izay ho tambazana ataoko hoe aleo misy fomba fiteny mahazatra fomba fiteny eto Madagasikara ny hoe aleo maty anio maty rapitsy toy zay maty androany fa hatramin'ny oviana sika no anaiky an'izay hoe zavatra na
ataontsika hoe fampanantenana dia efa ampy anovana ny safiditsika zay tokony nanana ny lanjany ho any 5 taona manaraka hitondrana ny firenena sy ny mety ho avy ny firenena ao anatin'izay 5 taona manarak'izay mendrika ho atao takalon'izay ataontsika hoe vatona rotsaka zay ihany koa ve reo fampanantenana samihafa raha zay satria raha ny fantatra ihany koa tao anatin'ny fampahalalam-baovao samihafa sy ny anina amin'izao fotoan'izao dia hoe nisy tamin'ireo olom-pirenena ny tambazana vola sy ny maro hafa nisy ny tena nahazo tao anatin'izay fa nisy ihany koa ireo zay mbola mijanona trany ao anatin'ny tena hoe fampanantenana pokaty tony efa nahazo tao anatin'ny 5 taona no natao azy ireo amin'izao fotoan'izao zay ry izy mirahalahy no isany ataoko hoe anairako ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fitakiny ny vondriny kandida zay efa nanamafy fa mitontolona ary mivady tatolom-bahoaka ankehitriny ka ny rehetra sy ny isan-tsehatra ny tokony miara mifarimbona ao anatin'izay makasitraka ivry sara mpanao gazety eto anivon'ny Kolo TV moa zany maromaro ny namany eto mahaly maro jaune teto taoloha ian'izay Siratolo-Janary androany ivry sara dia kasitrahana foana zany ao anatin'izay zay le hoe tsy mialonjafo ny fandaratsika zany fa teboka maromaro zay isan'ny atao hoe fampahatsiahivana andray zany an'ireo zava-dehibe tsy tokony adinoana amin'ny fivoarana rahapirenena io zany de tsotra atao anatin'ny fandarana angaredo ntsika dia mametraka fanontaniana foana hoe hatramin'roviana ny tsy maty manota no tsy maty manota dia hiteraka tsy maty manota vaovao dia ifandimbiasan'ny tsy maty manota ny fomba anaovana ny politika dia farany hoe ny pratika na ny fanaovana ny rahapirenena fitantanana volam-bahoaka sy ny sisa dia oviravirainy tsy maty manota amin'izay tiany anaovana azy eto zany ene no nyresantsika ombenombeno izy miralany amin'ny hoe ny fanovana zany a takina amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena any amin'ny fampinarahan-dalàna any amin'ny ataontsika hoe ilay toetsaina hoentina manao politika mihitsy a dia tsy maintsy zao tsika no nitaky an'izany io zany tsy vitany hoe alefaso ny fifidianana dia alefaso ny investiture dia milaminy reo dia misy accord politique etsy dia misy an'izao etsy dia tsy vitan'izay io fa tena misy zavatra tsy maintsy jerentsika mahitsy mihitsy hoe mba misy resaka tokony atao mazava amin'izay manomboka eto hoe mpanao politika izay misehatra amin'ny fitantanana raharam-panjakana sy raharam-pirenena dia tokony tsy afaka ny lalao an'le hoe rehefa mpanao politika dia afaka anatena fanalefahatsy azy afaka anatena famafahatsy azy dia rehefa avion'ray satria mialokaloka ao anaty fanaovana politika dia afaka anao zay tiana atao satria ho arovan'ny mpanao politika zany pratika tena nahavoan'ity firenentsika ity satria ny mpanao politika dia lasa mandrafitra tambajotra ifampiarovana dia ozy izy ny collectif de candidat eo miresaka mivondriny europiana hoe lasa tambajotra manao pratikana mafia mifampiaro amin'ny ratsy mifampiaro amin'ny fandikan-dalàna mifampiaro amin'ny fanaovana mpimamba ny sehampiarina lasa zay le pratika politika dia zany le mila faranana dia nampahatsiahiviny ivry sara teo hoe raha toizantsika hoe ty zany zao le fifidianana vidina mivatonareo dia tia ny vola sandany dia lasa pratika zay lasa fomba mampanao zay ho avindray fifidianana manaraka dia ho avindray zany solombavam-bahoaka avy eo dia zay koa ny ifidianana le mpifidy dia zany rehetrarehetra zany ve no ifandivatsika eto ka na inona fivoarany resaka politika io moa ny candidat paraina auguste tena nampametra-panontaniana maro ny zavatra nambarana tsika aloha zany dia ezaka mihitsy tena antany azy mivantana fa mbola tsy tafaresaka aminy hoe inona andriamatoa candidat ny tena tianao teneniny fa raha ohatra zany ka hotsotsorina fotsiny ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia andendray vanim-potoana dia ho avela fotsiny amin'izao zavatra tsy mety dia ho lasa fomba mpanao ny fanaovana zavatra tsy mety dia inona ny fiatraikan'izay ka nahatsara n'le firenena ve ny pratika politika tao anatin'ny 5 taona farany miara-mamaly an'izany tsika fa ny zavatra nahatsara ny firenena kosa tokony ho toizana dia nety ve tamin'ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy nety ve tamin'ny sehampiarin'ny vahoaka malagasy niteraka vokatsoa ve amin'ny filamina ny fiarahamonina dia tanteraka ve nanirona tany amin'ny fahombiazana ve lay hoe hiadana sofinaritra lay firenena dia asa tsika rehetrarehetra miara-mamaly an'izany ao anatin'ny famakafakana zay atao fa dia zava-dehibe zany ireo point samihafa nampahatsiahivy ny mpanao gazety ivry sara teo satria zay mihitsy angely antony joroana amintsika miteny zao hoe somary nazahoako fanamarihana moa le teniko matetika eto hoe zay dia mbola ijoro arofanina na ny ray amin'ireo collectif de candidat la nitondra firenena ka tsy mitondra koa any amin'le fanovana fa amin'izao fotoana zao moa manontany tena ny rehetra hoe isy ve le fanovana sa tsy sa hitoy ve
ny pratika politika ny fomba mampanao zay nampisongadina ny resaka tsy maty manota maro samihafa nampisongadina ny resaka fifampiarovany mpanao politika ny nampisongadina ny fitsara amin'ny tanily isan-karazany nampisongadina ny fampahatrana ny maro anisy nampisongadina ny manipulation de l'homme par l'homme any amina resaka fomba fitantanana raharam-pirenena raharam-piarahamonina ny ainatsika teto zany be deabe ny ohatra azo raisina am'zany io tsy fandrim-pahalemana io mampalahelo ane ianao rehefa mahitany amin'ny hoe lasa eken'ny ray aman-dreny ny fivarotan-tenanjanany mba hahafahany velona de lasa eken'ny ao an-trano ny fitondrany dada vola maloto mba hahafahana velona mendrika an'izany ve tsika mampalahelo ane ny mieritreritra an'izany hoe hitsabo teny ianao aina le resaka fa miahaka eo aloha ianao rehefa tsy misy vola nefa ny firenenao manan-karena be mampalahelo ane mieritreritra an'izany hoe tokony ampianajanaka ianao fa ny zanakao dia tsy afaka mianatra de rehefa anotaniana de hoe ka tsy vita tsy afaka minenofatrano hoe lavitra be vao misy sekoly neny any koanina aza tsy te tsy voalony droit i Madagasikara sy ny arembedy zany ny zava-misy rafitra politika zany de zay le napahatsy ivony namana samy ny fifidianana ny resahan'ny fanira zafy manatany ela de ela teo ny amin'ny antsipria ny fitantanana izany ny fahadiovany zany ny resaka vahoaka sy fifidianana ny resahany Yves Richard teo ny firesahana ny lafiny mikasika ny hoe raha-pirenena sy fomba fitantanana firenena resahany Arfidy Ramanandray be teo mifamatotra sy mifameno daholo zany ao anatin'le antony mila hijoroana zany any vanjavatra eto de misy namana omteny mihitsy hoe rehefa tafaresaka amin'ny teny hoe nikajy anareo ohatra ny manofinofy mbola isy fanantenana azo eritreretina an'izany ve ho an'ity Madagasikara ty hoe tsara tatana ny are-pirenena de rehefa mpianajanaka ny zana-bahoaka de tena mitovy daholo mihatsara ny kalitaon'ny fampianarana tsy mandoha vola be tsony izy fa le are-pirenena tsara tatana no anaovana ny fandoavana ny vola ilaina ny fampianarana hitsabo teny ianao de tsara tatana le firenena miditra ny vola samihafa na avy eto anatiny na avy any ivelany fampiasam-bola isan-karazany miodina ny toe-karena mahatsabo tena mahavidy fanafody ary vidy fanafody ary satria ny fanjakana firenena tsara tatana ny vola tsara tatana dia malefaka ny vidy mpanafody vidin'ny olona sady manana fahefa mividy afaka mitsabo tena izy ny mbola mividy fanafody amin'ny vidiny mora zany retraretra zany ohatrany hoe nofinofo eto amin'ity firenentsika ty de ozy izy tsy nofinofo zany misy mpanao politika na mpanao bizina afaka manao bizina 73 kilo ana volamena de nofinofo veny hoe misy rafitra mipetraka tsy afahany mpanao bizina manao an'izany fa zany volamena zany de mba tena miditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana anatsarana ny farim-piainany vahoaka de adostolona aloha zay ingeny ataona eto amin'ny angaretiny mba miady zay eo re olona pratika politika io ny fifidianana madio ny mametraka mpitondra madio tsy mifanohatra mihitsy zany tsisy an'izany fifidianana maloto ametraka mpitondra madio na hoe fifidianana madio de hiteraka mpitondra maloto raha tsy efa hoe nototombitana sy ny sisa mihitsy ndrainga fa raha madio le fifidianana de tonga teo le mpitondra de nivadika am'izay fotoan'izay efa misy rafitra madio ao tsy mateza ary tsy afaka ny anao inona ilay mpitondra raha ohatra ka mandika lalàna satria lasa fomba mampanao ny manaja lalàna anaty fifidianana de am'izay fotoan'izao zany tsika tena metraka fanontaniana mihitsy hoe inona no mavin'ity firenen'ity de asa manofinofo ve ny tena raha miresaka an'izany de ho iaho hoe tsia manana fanantenana de miady fo amanaina mitondra anjara briky samihafa tsy te hiteny ray andro any hoe de manasa tanana ohatra ny potiplato fa efa ny alanenina fa te hiteny ray andro any hoe mba nisy vokany lay atsoatso nataona eto amin'ny angaretona hoe tena apetrorangany rafitra madio ametraka mpanao politika tena hoe tena tsy tena ny adio zato isanjato ny politika eran-tany manahirana foana fa farafaratsy ny lasitra iombonana de ny manaja lalàna de misy arofanina samihafa apetraka eo de le vahoaka ny erinany tsy ho araka ilaina ambarany Yves Richard teo hoe de hatramin'oviana zany no vidinina reo ty satria ireo manana fanazavana koa ane mifanandrify am'izany fanira zafy manatany ny resaka tamina olotsotra ahoana zany ny tena fandehany ty sistema zay aloha de efa nahazo roby sady nahazo kovety ary zay de tena mbola andeha mieritreritra mbola isy vola ho azy rehefa tena milamina io aloha ilamina rangah io fa tsy anina tsy de manontany tena zany no miresaka tsotra fotsiny hoe efa milamina ve ny fampianarana ny ankizy amin'ity taona ty nga mo hita zay milamina fa de hita aloha fa efa misy zavatra mba azo atena tena tsy lasa lavitra ilay
fa takarana ny hoe toy ny ahoana moa ny enjeu na ny lokanady lehibe ao anatin'izany atao hoe fametrahana mpitondra amin'ny alalana fifidianana madio zany noho ny amafo n'lay tsindry sy tery samihafa ateraka ilay fahasairana ny isan'andro de zany no ahitana hoe lavitrezaka izy ty re olona fa tsy atao mahakivy akory ary tsy atao mahaketraka ary ampy ny joronana noanana ny fitakiana samihafa nataony teo anivon'ny collectif de candidat zany a mba hisinny atao hoe raha madio fanarahan-dalàna sy ny sisa malilo ny sofina rehefa maheno ianao ny amin'ny hoe de tena misy pratikana mafia mitady ho tafapetraka ho fomba mampanao fomba maharitra eto omaly aho tafaresaka tamina ray aman-dreny anankiray teny amin'iny faritra ivato iny dia nasongadiny tao anatin'izay ny amin'ny hoe ilay tena maizy azy an'le vahoaka mihitsy ozy a sy le firenena mihitsy a no mitady potika amintsika amin'ny teny zao de eo zanytsika manontany tena hoe ahoana ny rapitso raha afaka pitso fa tsy maintsy mitondra foana moa tsika ny vaovao zany a sy izay zava-mitranga eto amin'ny firenena araka izay aisehony fanira zafinanatany te tondra fanamarena kely fotsiny hoe enkaja ny am'le resaka devitra be momba n'le teneninao hoe karatra sy ny sisa ny amako ny zavatra mahavariana enkaja ny amin'ny hoe manahoana marina ny fomba fitantanana antoko zany anreto olona reto a raha ohatra ka tena hoe antoko politika lay TGV zany satria moa zany karatra mpikambana TGV le izy atomatonga antsika amin'ny tena zany de hoe fa inona fotsiny nataony lay mpitantana an'le antoko nandritry ny fotoana zay nijoroan'le antoko ary raha raisitsika etra zany de hoe taorina n'le 724 zay nahazony izy ireo fanjakana zany to moa zany tsy mbola miadevitra hoe manahoana ny statut any de mba misy congrès national ve de mba misy fanavozana ampitantana ho amy ve sy ny sisa ahoana ny organigramme tsy te hiresaka an'izay a mbola azo resahany zany amin'ny fotoana tokony resahana azy fa eo am'le fomba fotsiny satria ny atao hoe karatra zany dia ahafantarana ny mpikambana ao anatin'ilay antoko de mipetraka fanontaniana hoe fa naninony zany tsy natao nandritry ny fotoana zay nananana fotoana mba ahafahana nikarakaran'izany satria ny antoko tsy vitany hoe mitantana firenena fa tsy maintsy mikojakoja mpikambana ho aminy tsy maintsy mijery manaranara maso ary mandefa an'ireo vaovao zay tsara ho fantatra avy any amin'ny antoko zany ene no fomba fiasa taloha enkajy rehefa nisy ny aiky avy mikaderese mahatsarony rehetra tsara enkajy de zao mba misy ny anazy ny relève ny karakaraina ataona isan'le hoe tarabo maraina de mampianatra école de parti io mampianatra mihitsy am'le zanaky mpikambana ny atao hoe fotikevitra ijoroany ny kadera mampianatra ny atao hoe inona ny zava-misy eo amin'ny tontolo ny géopolitika eran-tany de manome ny vaovao rehetra zay tsara ho fantatra fa akoatran'izay a de mbola misy anko ny fizarana gazety de izy moa tsy nalala mongo vaovao gazety ny zarainy zany mba hahafantarany le mpikambana ao anatiny zany hoe ireto ny information amin'ny antoko sy ny fivoatra ny raharam-pirenena eny hatramin'ny raharaha eran-tany aza zany de zay mpikambana rehetra tao anatin'le antoko a de nyjarana karatra ohatran'zany lalovany arema ohatran'zany ny ataon'ny antoko tiako Madagasikara misy fandaminana mihitsy ny ataon'ny antoko tiako Madagasikara de misy mpendraikitra mihitsy zany karatry ny antoko tiako Madagasikara zany de misy ny fils d'adhésion de mandefa an'izany makany amin'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotim sy ny comptim eny reo mpikatroka zany de iny ny ampiakarina miakatra makaty amin'ny foy be de reny rehefa avy eo no ezahana avoaka karatra ny fils d'adhésion fomba fiasa zany fa ty zany zavatra tena nahagaga misy ny hoe ao anatin'ny tena vanim-potoana amin'ny fifidianana ary le izy tsy vita ny vanim-potoana amin'ny fifidianana enkatsa indrindraindrindra tao anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra no natsona le olona akakaratry ny mpikambana ho TGV de mifangaro tao am'izay zao manko ny tena olona eo am'le tena fomba fanaovana politika hoe izay nge de mba mikolokolo sy mijery ny mpikambana ao aminay de tsika ve de mino ianareo ve de mino ary raha ren'olo reny ny anotaniana hoe fantatrareo ve inona ny fotikevitra TGV fantatrareo ve inona ny maharesy lahatra anareo ato ary fantatrareo ve maninony anareo no irahana na indramina na angatahana
na resendahatra hiditra ka azo an'ity karatra ity ao anatin'ny vampitoana meloa ny fifidianana ny atao hoe fifidianana de fotoana anatanterahana ny latsabato raha iny karatra iny resahantsika zany fa zao mivoaka le adevitra inkajany aminy hoe de le karatra rehefa aveo de iny dia to hoe misy zavatra ho azy ony de mba hahafahana mifampitsinjony any arina sy ny sisa de tsy ho fantatry ny rehetra ve ny aminy hoe alavay le élection ao anatin'ny fotoana mihitsiny ianao hanaovana mifampelezakevitra no mizarazara karatra etseroa de mandeha ny adevitra de lay kandida mihitsy no miteny hoe ianareoreo misorata anarana manana karatra mba hahafahako mijery anareo any arina sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa zany nefa fomba fiasa de ohatsika parti goragora le parti raha ohatra koatra zany ny fomba fiasa parti manao clientélisme fotsiny zany fa tsy parti mitaiza fotikevitra amina tena hoe inona ny idée générale na inona ny tena principe hijoroany ty parti ty na objectif an'izany fa tsy manao resaka clientélisme satria hiatrika fifidianana de zarazarao ny karta na membre ny fidiram-pikambana ao anatin'ny antoka nkajy de ahafahana mahazo ny statistika ny isan'ny mpikambana adere ao anatin'izany antoko zany de gaga be misy tsika hoe ohatran'izany ve fitatanana antoko de mbola misy milahadahatra ery de mandeha ny resaka io resaka volo io tamin'ny fifidianana de mamono afo le tompona andraikitra kely samihafa na enivony commune na salam zany any mitambatra sosialy aoko fantatrareo fa tsisy fifidianam-bola tsisy zao ko zany resaka resahan'ny olonako zany fahadisoana eo amin'ny fomba fanaovana politika raha tsy hoe fanahinina angambana fa raha hoe tena zany ny tena hoe purement tena fomba fanaovana politika de tsy fahaizana politika zany raha vao misy olona mpikambana ray hiditra ao anatin'ny antoko ray de na io miditra izy de misy miparene na izy miditra izy dia mazava ho azy misy déclaration ataony misy taratasy fenonao hanaja ny santatsy ny fitsikika ny antoko itsika moa efa niezaka ny namaky tamin'ny fandarana angaretina inikajy hoe reto le zavatra fenona fa de mba manontanytsika hoe firy an'le mpikambana anomenareo karatra reny sy nasainareo namena an'le fils d'adhésion no mahafantatra sy mahalala ny ambaindainy ny statut sy ny règlement intérieur ny parti TGV io mba tsy resahako zavatra ka ovay le fomba fanaovanareo politika fa tsy resaka hoe ndao tsika fa akatoko ny fifidianana de mila vahoaka tsika de mila mpanohana marobe tsika de tsika tsy maintsy lany amin'ny premier tour de vita de zao ny fomba ataotsika tsoatran'izany le izy tsoatran'izany ny fomba fanaovana politika re olona aza tezainy angataka sy tezaina tambony le vahoaka malagasy fa tezao hamokatra sy hanana fotom-pisainana hanorona hanao zavatra zay le nitenentsika teto foana hatram'izay enikajany aminy hoe tsy rary ny ary tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ny hoe mba manam-bola kely izy de ny investissement mba hitany tsisy afa-tsy épicerie na hivalitra friperie nandehanao izy raha farafambony ny casse-point tsy manambara enreny akory sanatry atsika tsy am'izany ka fa mba mendrika kosa ny hoe ahoana le malagasy afaka tena manao orinasa goavam-be maninona tsy vitatsika manao cure-dent nefa feno azy eto amitsika maninona tsy vitatsika manao mahisy do nefa fenkatsaka eto amitsika katsaka aza mbola ho afarana mbola afarana nefa ery analavory takininona reny sety hatrany tuleara de tsy afaka manao tsara tsika ahoana tsy ho vitany reo agronome gasy sy ny sisy reo ny ahafahana hoe ndao tsika mba anao karazana kely tomaty amin'ny boaty ngeto nge tena resaka famokarana ananatsika zany sonambo zany mandehandeha fotsiny any amorotsiraka any tsisy mitrandraka nefa lafo be anareo mividiny any ampitan-dranomasina be da be zany ny zavatra azo atao ahoana fomba hitrandrahana ny black ice io ity noino fanaovana paty ty nge re olona ka amin'ny alala mivony mba fotsy no ahodiny ka ahoana tsy avitantsika an'izany tsara tare mba misy orinasa marobe fa zao zay mba manam-bola kely eto tanàna zany de ohatrany hoe lasery de bodena na hoe bahana n'lay nitsiriritra sy tena mahita an'le tena fahantramy malagasy le fandrarana de
de ry zareo ihany ny afaka mamorona orinasa de zay orinasa zay malagasy mba miainga any anatina produit le ty na any anatina nisan'andriamatora robela ihany zao nanao an'ilay tena resaka fitrandrahana amina zotra-piaramanidina mba mahafinaritra nge mahita an'izany e tsy mahafaly ny sasany zany misy malagasy mahiratra be miasa any amin'ny Microsoft miasa any amin'ny toerana maro samihafa physicien nucléaire mba manana andraikitra indrindrandrindra any amina resaka iny ty miaramila any firenena matanjaka petsaka misy designer mpanao design fotsiny any am'ireo any am'ireo mpamokatra fiarakodia fa maninony zany tsy azotsika trandrahana zay le tiatsika tenena hoe tsy reo arena fatatsika ihany ny atao hoe arena fa ny olombelona tompoko de arena voalohany misy arena 7 tapisa mandendeha zany eto enikatsa ahoana ny trandrahana ho an'ireny karaha ohatran'izao ny fomba hitiretenareo an'le malagasy hoe robitsy koveta ny antonona sain'ireo de ampanantenana 300 000 ariary de tena zava-dehibe mihitsy ho an'le malagasy le 300 000 ariary alors que tokony eritreritra le malagasy hoe misy vola betsaka noho izany ny tokony tonga ao an-tanany sy ao anatin'ny tokantranony fa zany ve mendrika azy zay nge le tenentsika tena hovairanga ny fomba fanaovanareo politika aza ataonareo ohatran'io le vahoaka malagasy kosa e marina fa sahirana marina fa tena hoe misy aza tena tsy afaka tena nianatra betsaka tany am'izay tena nandehanany zany no ny ato maro samihafa tsy famezatsiny zany fa raha izany aza ny adidiny antoko politika de mana be mpikambana ao aminy de manoro lalana ohatry ny indramiko ny teniny mmzay hoe zay manoro lala mahitsy mamindra iny de mba taizay le olo le afatajavatra e fa tsy hoe vao miala any ambanivohatra le ikizy dia destiné tonga de zao mpiasan'izao ny France io de tsy afaka mba handeha lavitra tsony zany rehefa tsy eo zany de lasa service zany le akizy de ohatran'izay fa ahoana le atonga an'le malagasy mba tena anana ny atoany am'izay zany mba tadiavana sy faniriny zany de zany no mahatonga niezaky ny collectif de candidat niezaky ny rehetrarehetra zay mba mijoro sy mihetsika na ny diaspora sy ny any ampitan-dranomasina any ohatry ny mahafinaritra andra indray ny hevitry rikoto lalahy mahitsy ambo ringiafo le rirakoto malala hoe ohatran'izao ranga mba eritreritrytsika am'le malagasy mba malagasy mpamokatra eto ianao vao mandeha 10 metatra ianao be loatra ary zany fa 2 metatra de fomba fiteny le hoe dakan'ny alika ny legioma fa ianao mandeha any ampitan-dranomasina any am 10 kilometatra ianao vao mahita mpivarotra legioma am'izay legioma efa congelena zafady efa nitahirizina ianao tsy mandeha namotana legioma frais mandeha anosato ianao legioma frais mandeha anao andravoanga mandeha ianao eria petite vitesse misy miteny avadika faketsy velany etsy fe ny legioma ny tanàna fa ahoana no afahantsika mba miexploiter an'ireny zany ake ny andrasan'olona aminareo e fa tsy hoe sahiran'ireo ranga de rehefa sahiran'ireo de zao koveta roby elobe de vary 5 kilao de vola 3 hetsariary rehefa voazaran'zany reo milamina am'izay eny e ty ilain'le malagasy zany fa tsy mahavita taona zany tompoko de zay no mba etsotsika an'ireny olo reny hoe mendrika isika malagasy na inona toerana misy ao misy anao sy ny asanao any am'izay iandreketanao any de mendrika anao ry malagasy hitavana any arenanao satria raha evaluena ho iaho ny arena ambanin'ny tany ny arena ambonin'ny tany ny arena anaty ranomamy ny arena anaty ranomasina ny arena rehetra nanan'ity malagasy ty na ihany ko io espasy eo amin'ny abakabatsika io rehefa varotana eo amin'ny tseny raisam-pirenena zany de milliard de dollars mbola vola miafikafinao anana amin'ny malagasy fa zao tsy vitaneo mahantra velona le malagasy fa tena fadiranovana am'izao fotoana zao de tsy gakytsika enikaza raha ohatra ka mahita olona manantro tena mamono tena tsy gakytsika raha ohatra mahita olona veritadidy tsy gakytsika raha ohatra mahita olona miteny rery eny amin'ny lalana eny tsy gakytsika raha ohatra mahita olona mitsikitsiky rery tsisy mampitsika eny amin'ny lalana eny am'izay alehany eny satria tratrana depression le malagasy reraka
de zay ny tadiavina amin'ny mpanao politika, zay ny tadiavina amin'le olona hitondra fanjakana, tsy hanararoatra ny fahakyviny sy ny faharerany sy ny fahatran'le malagasy fa mba hitondra vaolana aminy. De ianao mahita ny fampelezan-kevitra any amin'ny firenena mandroso tena adevitra am'lay be. De mahita débat voalohany ianao tonga de efa mivoaka zao ny tendansan'io, zao ny pourcentage ny républicaine sy ny démocrate, zao ny pourcentage ny gauche sy ny droite any Frantsa. Mandeha ny débat faharoa, rarak'Rayana fa diso tamin'le fomba fanehoan-keviny ohatran'izao, tsy mety zany, tafiakatra kely ndray Eric Zemmour. Zao nampianjera amin'ny Marine Le Pen tamin'iny. Ohatra zany no fomba fanaovan'ny any ivelany politika. Ary any amin'ny tsena zay alehanao tsisy elo be zany any. Ary tsisy olona manao robe be amin'ny andro mafana nylon be. Fa ety aminao zany mety. Satria mieritreritra ianao fa sahirana le firenena, sahirana le vahoaka, de azonao ambakany amin'izany, de mora vidy le vahoaka malagasy ho an'ny sasany. Mampalahelo eny le izy. Lasa ohatran'ny hoe tsy afaka tena mba mendrika angataka mihoatra n'izay bebe kokoa na hahazo, fa tsy mangataka moa zany le titsika tenenina. Tokony hahazo bebe kokoa an'izany le vahoaka malagasy. Ary io rehefa dinianao fa taiza moa ny lalam-bola na ahafahan'ny sasany nanao an'izany koa, de eo ihany io. Miodikodiny eo. Le volan'le malagasy, le vahoaka ihany sy le firenena ihany io ny ahodikodiny eo. De amin'iny vao mba misy tambony kely tonga any amin'le malagasy le izy. Fa rehefa tena tadiavinao, inona moa ny départan'ity olona ity tany amin'ny 2003. De ohatrohatrany ahoana ny challenge-ny. De inona le fampiasam-bola azony tany amin'ny banky tany. De rehefa avy eo, de nanahoana, de tena inona le orinasany. De ahoana izy manana centaine de millions d'euros. Teto izy no tatana firenena, inona ny zavatra nataony. Zany rehetrarehetra zany mila diniana sy fakafakaina. Fa tsy izy kosa aloha de mampirevy, izy ny tena tianay, zay de mahazo volany aminy tsy ny ohatran'izao, fa amin'ny fiainanao andavanandro, zay le hoe aza manaiky pepon'ny olona hoe tsisy idiranao zany, tsy mampinakanina anao ny politika. Tena mampinakanina tompoko ny politika. Satria ny fametrahanao mpitondra eo ka raha tsy may le mpitondra mitatana anao, raha ohatra ka mitondra anao mamarina kady, na varoanao raha tsy takanao vidy. De zay mahatonga le hoe tsy afaka mihinana intelo isan'andro tsony le vahoaka malagasy fa indray mandeha isan'andro. De le indray mandeha isan'andro raha enikanja mbola ady varotra be, na iotro-saina, na le indray mandeha isan'andro tsy vary tena hoe mahavoky, vary gasy mena tsara, fa tsy vary efa stokena tany. Fa lasa mbola miady varotra amin'ny lasopy ronjato be ranony na amin'ny alalan'ny kafe sy mofo, le indray mandeha isan'andro. De tsy ara-pahasalamana tsony le sakafo miditra an'le vahoaka malagasy, aizany tsy décalcifé. Zany zava-misy zany tsy maintsy resahantsika zany. Oka re tompoko, marina fasahirana le vahoaka, le anabavinay, le rahalahinay, le ray aman-dreninay samy hafa, le zanakay, leo zandrinay. Fa zao aza mbakaina amin'ny fahasahiranany sy mifantrana izy, fa toroy aminy zavatra tokony ataony. Mba hahafahany mieritreritra sy mba hahafahany mbola manantena fa ity Madagasikara ity matoteto izy, fa tsy tany Mogadiscio tany Somalia, matoteto izy, fa tsy tany Capitone na kory tany Afrika Atsimo, na tany Liberia. Nandeha nanametrahana azy de planin'Andriamanitra na malagasy azy, de mba omeon'ny anjarany izy amin'ny arena ao anatin'le tany. Fa aza de fikirinareo, aza de lalaovinareo, aza prevenareo anreto vahiny mandalo reto. De ohatry ny lasa tompony mangataka ny atiny, satria ny atiny manko rehefa mamono akoho, iny ny anjaran'ny tompony iny, de lasa mangataka an'le atiny le tompony akoho. Eo za ve tompony mahazo mihinana an'le atiny satria ny atiny akoho mahatsara fahasalamana. Enikajy Rakoto Manatsoa. Ao anatin'ny ataontsika hoe kolotsaina politika ilaina tena resahana daholo zany rehetrarehetra zany fanera zafy manatany, satria mba aiza aiza amin'ny tontolo andro tokoa moa atsika isa tokantrano no hoe mety mba afaka miresaka an'izany atao hoe politika sy raharaha-pirenena zany tsika. Zany tena fanontaniana tsotra apetraka amintsika rehetra, kanefa de fanresahana resahana ifoana ary fampiresantsika foana ny amin'ny hoe tsy afa-miala mihitsy ny isa tokantrano amin'ny fanovana ny firenena manontolo, fa mba aiza aiza amin'ny fiainanao tokantrano ao ny fampiresahan'ny mpianakaviny amin'ny hoe toy ny ahoana moa ny firenena, toy ny ahoana moa fiainam-pirenena amin'izao fotoan'izao, de inona le fanovana azo tompoko ao tokantrano zany, hoentina manatsara n'izany, raha fiainam-piarahamonina zany, na ny fitaizana ny zanaka ao tokantrano fotsiny azy. De atserovako fanira zafy manatany tsy
resahanao teo moa le izy fa natsedika eo kely fotsiny le resaka hoe le fampidirana ao anaty antoko politika am'izao fotoana zao toy ny ahoana ny endrika isehoany zany fa ny olona koa rehefa miditra ao anaty antoko politika anie faharesen-dahatra zay zany le izy raha misy antoko politika zany tena mahay miresaka ny hevitra ijorony de faharesen-dahatra tsaroko am'izany fotoana zany namaky boky moa ny tena raha ny tena marina zany nandala AKFM fanavozana AKFM KDRSM Richard Andriamanjato pasteur sy ireo Terendravanga ambony iny le lalana midina ohatrany midina tohatra ambanimbany zay na AKFM fanavozana de na nitao ny siège tam'izany rehefa miditra ao ianao mitady interview tam'izany faniry fa tena miresaka kolotsaina politika miresaka vina mipiarahamonina atao am'izany AKFM fanavozana zany tsarona ny lidera faniry fo ny Erzora Zafimaly eo rehefa miresaka am'izany ianao de miresaka ny vision an'ny parti politique tsarona ny fanosehany tiako Madagasikara tam'izany fotoana zany ny atao hoe fotom-pisaina na kolotsainam-pandraharana atao tamin'ny mpikambana hitaizana mpikambana atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ny antoko MMM manofana ny tanora amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana zany malagasy miara-miainga zany na ny antoko zandry indrindra ary taty arina tsy resaka matsy ny Robella Andry ny antoko Anjomara sy Rivo Baovao zay tongatra any ambany ravikazo any mitondra fiofanana mitondra foto-kevitra zany le resahan'ny olona hoe manao politika fa tsy hoe tia tonga de tia ny vola kely mampianatra mandoko mampianatra loko mampianatra savony fiarika reny mampianatra fiarika reny mampianatra montage dossier zany zavatra zany mivoatra mantsy le izy tamin'ny androny AKFM KDRSM zany resaka foto-kevitra sy ny sisa taty arina manana endrika hafa le izy tsarona nisy an'izany teto fa potika zany am'izao fotoana zao ilay fomba fijery ilay fifampitaizana ara-politika potika am'izao fotoana zao satria nieritreretin'ny sasany zany fa mandeha am'izao fotoana zao de tiany Ilan misy fofona fotsiny eny rehefa mafana be fa tsy maninona tsy indray ny vary menaka ty indray menaka atao avy ampy 10 taona ozy le mpanany any le menaka karaha litra ahoana moa ny ampitombona azy zany fa tena manahirany eto amin'ity fireneny ty tsy miresaka hevitra ary de mba nanontany any tsika fa nira zafy manatany tandritra fampelezaka-hevitra inona ny tena programa voarainareo avy am'izany candidat numéro 3 zany fa spectacle no mipetraka kokoa an-tsain'io nafinaritra le nampandihan-dilana tery fa de tena tralalasy ohatran'izao sotran'izao de tena be de be mihitsy ny artiste tam'izany fotoana zany tena hijery bojo aza ozy izy le namana nitondra fanazavana teto satria tsika moa zany tsy maintsy nanontany hoe tena be olona be marina zany ny fidy anyreny reny de olona hijery artiste nandeha ny fifidianana jerena le taux de participation voaporofo tokoa ny nambaran'ny olona ka io zany dia tsy maintsy miresaka tsika mamerina an'izany atao anatin'ny adihevitra satria izay mihitsy le ovana zay mihitsy le ovana antony jorotsika manolona n'lay hoe fitakiny le collectif de candidat hoe ore olona aza vilana any am'tsizy ny fifampitaizana ara-politika eto amin'ity fireneny ty fa ny politika tsy ratsy fa ny politika ny tena lalana tokana ahafahanao tena hoe mampandroso ny firenena manatsara ny fahari-piainana satria nisy ny ray sotro miditra any ambava de vokatry ny politika tena raitsiko mihitsy ary marina ny nambarany azoko fanira zafy manatany teo politika ane no mamaritra ny hoe toy ny ahoana no anomezan-danja ny famokarambary miainga any amin'ny 4 taonina isaky ny hektara ho ampiakarina 12 taonina na 20 taonina isaky ny hektara politika mpanjakany zany tsy vita ny tantsarery zany hoe za de manana 1 hektara de anofinofy eo ady rehefa lafo be io zezika io miala maina ianao hoe rehefa mandeha io tsy fandrim-pahalemana io tsy afaka mamokatra nininina ianao hoe fa rehefa tsy mamokatra nininina ianao tsy mahavita taona ny vary vokarinao hoe tsy mahavita nampianaranao zanako sy tsabonao tena ny vokatry ny vokatra hoe de miresaka am'le valoporisanjaton'ny malagasy tsika amy rahalahy io fa nirra zafy manatany ao anatin'izany ary miresaka mihitsy am'lay malagasy tena le hoe eritreretin'ny sasany fa anaovana expérience zany na traikefa ka anaovana karazana andrany fa tsy hoe traikefa hoe ty zany misy pratika hoetitsika tsika ny rôle am'ty pratika politique ty ny atao hoe fampelezakevitra tsisy resaka hevitra fa dia zarazaraina an'zay zarazaraina ny zarazaraina zay zarazaraina alefa zao moramora rehetrarehetra zao
ty zao mora de lasa moramora partily sisa le fiainam-pirenena de resahantsika zany satria ao anatin'ny kiondalana misy ny firenentsika am'izao fotoana zao tsy azo eritreretina seken'ny saina ny hoe rehefa anontaniny ianao anerinana ohatra ny ahoana fomba fanaovana politika de ny avalin'ireo taranaka de hoe fizarana zavatra bojibojy de tsy tafavoaka sady tsy mahavita taona ny ratsy ozy ny namana teknisianina tsy ambadika azy de eo zany tsika zany mametraka ny hoe mijery taranaka tsika re olona de mijery firenena dia marobe ato aloha hoe fanerazafy manatany no miresaka hoe mba resao le ny andohan'ny mandro seza ilay actifitifitra be de be nareo ato no miresaka tena marina fa mila resahana ary tsy maintsy ho resahana izy io fa isika zany dia miezaka kokoa mijery ny loharanom-baovao samihafa efa misy any ampahany efa azo antoka amin'ny hoe inona marina le zavanitranga fa de ho ampitsika eo ihany ny vaovao mikasika an'izay fa ny fotoana koa mandeha de mandeha fotoana mandeha satria ny zavatra ohatran'ireny zany azo lazainy hoe dossier mamay mitandrina be tsika aloha zay mihitsy le izy mitandrina be tsika satria manahirana be ny amina hoe taletarivony le izy de fiara-panjakana de nisy numéro de avy eo nisy nanala le numéro de DC de misy vomia ina broma le tena voateniteny eo anatin'le izy de nisy lela vola be hony tao de fa naninona ny tena akaikin'ny siège na accusé na candidat de maninona ny tena akaikina tranona filohan'androm-panjakana de maninona ny tena akaikina tranona manambona trambony de manahirana tena tsy maintsy mila fitandremana de nisy ny teny tamin'ny interview samihafa hoe nandeha tsotra fotrany ana de nisy ntifiriny mpitandro filaminina de mbola ohatra mbola nananina kely mbola velona ihany de maninona ny tifirina fa maninona ny tsisy azo samy belona de nisy tafaporitsaka roa de zany rehetrarehetra zany tena manahirana be fa rehefa ohatran'io moa zany le sujet zany de tsy maintsy tsara zany mitandrina be mihitsiny satria mila fotoana lavalava mihitsiny zany ahafahana mikaroka an'le izy sy ny hoe tatyarina nisy diambala de tare aloha de ahoana no reny zavatra nitranga de zay ny antony mahatonga atsika le izy hoe itsika indraindray tsy expert resaka balistika na salamy zany de tsy afaka miteny an'izany tsika fa eo amin'ny lafiny fizaram-baovao fotsiny zany maheno karazana version izahay ny amin'ny hoe nikasanafika ho ny version officielle zany de jiolahy de gaga ihany nisy vola be tao anatina fiarakodia zany hoe mbola voandehandeha zany nefa nisy vola be de ahoana mahatonga zany naninona ny Bas Wilson le tena lafo vitsy le arme de guerre no entina nandehandeha tany naninona nisy an'izany de zay ny antony mahatonga atsika zany mba tsy haino satria ny fomba fitrandraham-baovao tsy vaovao Facebook tompoko fa mila manantony fotony manao fanadidina de mila mikaroka karazana version marobe zao misy PV na hoe alatra bureau de vote PDP na de eo tsy maintsy hitandremana zany rehetrarehetra ka marina fa tianareo misy ny resahanay lafin-javatra ohatran'izany fa tsy mahazo mafana fo miresaka zavatra tsy vao maîtriser zany tsika fa zany tsy nampianarina atsika zany inikatsa zay indrindra ary zany kory tsy midika fa tsy ho resahantsika le izy fa tena tsy maintsy ho resahantsika tao anatin'ny fandarana angaretiny izy io hany mpanao gazetinay hany mifanaretsaka ary miezaka maka tena version samihafa mihitsy mitadiny porofy sy ny sisa de ho resahantsika io ihany fa taperitsika hatreo aloha angamba ny androany fa nirazafy manatany satria tena efa am'ray ora latsaka ray minitra zao eto amin'ny ora androany no asitriky ny nodiny ary zay indrindra androany no misy an'izay atao hoe fanafenana fanitriana ny nofo mangatsika an'izay zany ananterana ny firarena ao amin'ny fahavitany ny adidy tsy hoe adidy ratsy ny adidy tsy an'ny olon-dratsy ny adidy ho an'ny olona soa fa ny zava-mitranga no sady mampalahelo fa abangana lehibe eto amin'ny firenena ka dia mirary ho an'ireo solon-tena samihafa any Nosobe zany vita izany adidy izany amin'ity androany ity misy vaovao politika samihafa ihany koa andrasana ny fivoarany fa nirazafy manatany momba ny raharam-pirenena momba ny resaka voka-pifidianana ihany koa avy amin'ny candidat samihafa zany de misy ady hevitra
be manodidina ny faneho-kevitra ireo candidat sasany eo anivon'ny collectif de tsika zany de tena ezaka mihitsy hoe aiona sy tena anytany an'ireny olo reny hoe fa ahoany fa misy inona ny ambadika any misy vaovao samihafa enontsika momba ny kajikajy hoe terena ny investiture dia anangana gouvernemanta dia atsona daholo ny zao sy zao ao anaty gouvernemanta candidat io para sy ny sisa dia jerentsika eo hoe makaiza ny lalan'ny famahana olana eto amin'ny firenena satria zay moa zany nyfaniritsika hoe isy vahaolana eto amin'ny firenena ary jerena ny tombotsy ambonana faniry razafy manatany tompoko lasy tompoko vavy tapitra aloha zany ny fandarana angaredona ndray amin'ity fahatelo amby roapolo ny volana novambra 13 ty misaotra tsika niaraka taminay hatramin'ny farany misaotra andreo teknisianina avy amin'ireo onjam-peo sy fahitalavitra maro samihafa ny amin'ny internet ny youtube sy ny tambajotra tserasera facebook ihany koa mandamina sy mandrindra zany teknisianina isak'ireo onjam-peo ny eto amin'ny Cool TV FM dia akasitrahana manokana satria sady manampy anay manao famakafakana ihany re namana teknisianina ambadika ao misifisifla kely eo de milazalaza hevitra kely eo de voarairainay kely eto amin'ny plateau eto tompoko lasy tompoko vavy ianareo mpijery mpanaraka ny fandaharana manera-tany ny eto Madagasikara ny any ambany ravikazo rehetrarehetrany ny eto andrenivohitra isika eny amin'ny toeram-piasana samihafa eny ny anaty fiara fitaterana tsy adino isika any amin'ny birao isan-karazany any ny ao an-tokantrano indrindraindrindra ianareo no antom-pisinay ka dia mankasitraka mankatelina ny amin'ny fanarahana ny fandaharana hatramin'ny farana samy tsara samy ho tahin'Andriamanitra mandrapitava tompoko